toerana fanahiny Jesosy miantso vera mankalaza nanao eto mitalainanay izy amin'ny fotoana mampahory anay ary eto misy soratra ilalana masina amin'ny fotoanandro koatsapana Jesosy tena Andriamanitra dia miasa amin'ny fiainanay isan'andro isan'olo fa belofonay Jesosy ary itsanina iriany izay atongava amin'izao somazy ao mbola afana izany itafanao Jesosy amin'ny endriny fampianananao araha vory tahaka amin'izao rehefa ny zanak'Andriamanitra dia tsy fahatsy hoe mivosa-tana marobe ireo mitady hevitra foana izy Jesosy hanakatsakana amin'izao fionana sy fiaraha-tsy teto izao ary namana ihany koa raha izay mety any-dalana mety manam-pikasana dia tediavan'izao hevitra ny manakatsakana anazy ka zay koa tsy anay fa ndreto izay miarahympo mampanazy Jesosy alona tenim-pahefana hoentinay mamidika sy mandrava ny fanjakanay izay eto amin'izao toerana izao sy amin'ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasaina andray tsy Jesosy arakanony izany tenim-pahefana manao hoe o Jesosy lazaiko anareo marina dia marina tokoa zay mino any asa tokony ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho mankany amin'ny ray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka ary zao famantarany zao no anaraka izay mino amoaka demoni amin'ny anarako izy miteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany ametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny sy trano marary atsangano maty diovo miboka avoainy demoni efa nahazo maimaim-poana ianareo koa mameza maimaim-poana ary ondray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nandrahandray ihany no andrahako anareo kosa ary rehefa nilazany izy dia nanisy sofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina na elokiza no avelanareo dia voavela izany ary naniza kosa ny tsy ahavelanareo dia tsy voavela izany amen. Misaotra Jesosy ianao koa nefa nyteny fa manao ndrivotra hohira koa sy ny mpanompoka ho tahaka ny lelafy mandory sy mandeviny ka ny tenanay Jesosy Kristy tompo dia efa nataonao tahaka ny afo na ny vavanay ny teny na ny tananay Jesosy dia efa moka afo renydretrarehetra eny ka nizaniza mino ny anaranao na ny etona ny any tokantrano any Jesosy dia hiaraka hanangana ny tanana izy andidy ireo demoni marobe manelingelina eto amin'izao toerana izao sy tsy andrenesanay ny fioanao koa amin'ny anarany Jesosy Kristy vela sy mantsaka Nazareta afany mandidy sy mandava ny asany devily satana rehetrarehetra levina amin'ny afony Jehovah zany torako amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta ny asarak'alan'olo sy mivasimba rehetrarehetra levina amin'ny anarany Jesosy may zany may amin'ny anarany Jesosy levina amin'ny anarany Jesosy Kristy zany torako amin'ny afo masiny Jehovah zany levina ny asanakalan'olo sy mivasimba rehetrarehetra levina amin'ny anarany Jesosy ny devolikalan'olo manakorotana rehetrarehetra levina ny asa losifera satana fatorako amin'ny rany Jesosy may nareo may amin'ny anarany Jesosy Kristy zany levina zany levina tsy manan-kery tsy manam-pahefana torana amin'ny afony Jehovah levina amin'ny anarany Jesosy Kristy fatorana amin'ny rany Jesosy may nareo tsy manan-kery tsy manam-pahefana levina tsy manan-kery tsy manam-pahefana voaka amin'izao toerana izao fatorana amin'ny rany Jesosy dia atsipy any amin'ny farimbiatrafy tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Misaotra indrindra Jesosy misandrata feno ary ianao eto amin'izao toerana izao araka ny teninao fa eo amin'ny toerana rehetra izay tsonareo ny anarako dia ianao maliko anareo sy hitahiko anareo ka dia misaotra indrindra tompo fa eto indray no iantsonay ny anaranao ary minsy matoky izay fa marina amin'ny teninao ianao le Andriamanitra efa nanambara hoe antsoya dia ho valiko ianao ka neoko zava-mahagaga sary-patarina izay tsy takatry ny sainao ka nizaniza miantso ny anaranao Jesosy na any tokantrano any na eny ambony fiara na mety any amin'ny birao any ihany koa Jesosy mety misy any amponja ihany koa raha mandreza ny antsoantso zany dia amaly vavaka azy ianao satria nefa na metoky ianao tsy hitaredretra ianao ho an'izay rehetrarehetra mazoto mitady anao fa mangetaeta anao ny fanahinay Jesosy ary mino sy matoky fa tsy maintsy ho tafahoana aminao le tompo sy mpamonjy ny fiainanay ka dia misaotra indrindra Jesosy dia ny angatahanay ka tsy misy voninahitra eto afa-tsy ny voninahitra tokana irery ihany fa ianao Jesosy nefa nyteny hoe ny voninahitra tsy omeko ny hafa ka aza izahay mena voninahitra
fa ny anaranao rery any ry tompo ny tany maina no itoerako midina ry andonaina voahoana tiko tsy aloka malaky lasano aiko fa rehefa rimonina iasasiana atsy mafy mihitsy ry tompo ny tany maina tompo ry tompo ny tany maina no itoerako midina ry andonaina natiko tsy malaky lasano angatai fa rehefa rimonina iasasiana vaony fo. Eny ary fa tonga ny fotoana zay anomboatsika an'izao fotoana ariva izao de andaontsika rehetrarehetra araky ny teny tompo hoe zay manome voninahitra de omeko voninahitra izy ifantoka tanteraka am'izay tsika ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ifantoka ny am'izany tsika ary samy angataka tsika indrindra ny am'izao raha sy fotoana izao mba tena ahita ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'ny fifantohana tanteraka mihitsy araky ny teniny hoe raha mivavaka ianao de mankalesa ao amin'ny efitranao mangingina fa ny rainao zay ao amin'ny mangingina no amaly vavaka anao de akatotsika daholo ny varavarany saitsika ny saitsika tsy eritreritra intsony any an-trano any tsy eritreritra intsony aloha zay mety ho adi-piainana rehetrarehetrany fa hosokafatsika kosa ny varavarany fotsika mba hidediavatsika an'Andriamanitra fa efa nanome toko Jesosy fa zay rehetra mitady no mahita ary zay rehetra mandondona de ho voambaravarana izy ka eto Jesosy ankehitriny ao akaikinao io izy tsy lavitra Jesosy fa rehefa nanome toky ianao izy nanome toky amanao hoe antsoia de ho valiko ianao ny tenin'Andriamanitra de misaotra an'Andriamanitra etsika sokafatsika eo mba matsika aloha ny salamo 370 iantso rariny amin'Andriamanitra etsika. Salamo 370 satria izy fibebahana rehefa aveo de izy mpanompon'Andriamanitra andray itsika anapaka ozina araky nefa nyresantsika tamin'iny de ho tanterahany zay nafiry no tonga eo androany de tanterahantsika zay. Salamo 370 rehefa hitantsika zany melohan'izany aloha na de efa nanome voninahitra ary tsika andao foana izy ho asandratsika hiaraka ika mafy tsika nangany tanana kavanana manao hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Alleluia! Masina Jehova tompony maro enike mivonahany tany rehetra. Amen. De mbola ho ampitombona amintsika mandrakarivana eny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'ny Jehova Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Aorinan'ira de aorinan'ny famakinan'ny salamo de nira hoe Andriamanitro mitady anao ao te iona aminao na de andininy voalohany ihany ary. Iarahantsika mamaky ny salamo 370 andininy voalohany ka hatramin'ny fadiny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe omeo rariny ao Andriamanitro ary alaharo ny teniko aresy ny firenena tsy misy famindrampo. Fonjeo aho afaka amin'ny lehilahy mamitaka sy ny mpanao meloka fa ianao no Andriamanitry ny heriko. Nahoana ny manary ahy ianao, nahoana ny mandeha mijoretra noho ny fampahorin'ny fahavaloko aho, ampandehan'ny fahazavanao sy ny fahamarinanao. Aoka hitarika ahy ireo ka hitondra ahy ho any tendrombohitra ao Masina de ho any amin'ny taberna kelinao de ankany amin'ny altaran'Andriamanitra aho de any amin'ny Andriamanitra ny fifaliako indrindra ary hideranao amin'ny lokanga aho ry Andriamanitro de Andriamanitro. Nahoana mitanondrika ianao ry fanahiko ary nahoana mitoloko atao anatiko ianao. Manantenahana Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho. Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Amen. Andriamanitro,
Andriamany miantso anao, miantso anao iona mity iana minao atraminat minimaray ano iantso anao mangita mangita tanao sani fanay Andriamany ni tany ny tanika omeo ny orana omeo ny orana ny foko mitaraina yahitan'Andriamany endrika ivavaka isika vonahitra ane dia mbola sandratra eo anao trandry Jehovah Andriamanitra rainay Andriamanitra tsara indrindra Andriamanitra tsy mbola nandao anay izany mihitsy tamin'ny fotoana napareraka anay indrindra ary indrindra na dia nisy fotoana ary zay ohatra ny tsy nirarahanao izany mihitsy tamin'ny fiainanay dia mbola teo mandrakariva ianao ny pirofony izany matoa zay mbola velonay dia ny famindramponao sy ianao niaro anay izany tsy nierinay na nitanjakainy na toy izao anay mety manampahaizana tokoa zay mety manakarembe ihany koa kanefa mety ao anatina fahoriana lalina ihany koa zay no mandre anao ankehitriny fa ninina ny dona sy ny tranga tamin'ny fiainanay dia tokana ny azo antoka tsy nahafoy anay ny Andriamanitray profon'izany mbola hitenenanao aminay ndray amin'ity zoma fanavaozana sy fampiorenana ity ampianaranao anay ny teninao ampafantaranao ny sitraponao marina ahafahanay Jesosy miala amin'ny longony anjeranay ahafahanay koa Jesosy Kristy Tompo mba hanana an'izany fiainana dia nampanantenanao zany hoe fiadanako no avelako ho anareo ka nanay zay tsy manam-piadanana vokatry ny ozina sy ireo fahotana maro zay mangeja anay dia zany nge ny azakazany eto Jesosy ahafahanay mianatra ny teninao manapatapaka ihany koa ireo ozina rehetrarehetra zay mety tsaronay fa niazona ny fanahanay sy ny fiainanay ka dia tafavoreto zay Jesosy amin'izao takarivo zao anandra-peo idera sy ankalaza ny anaranao eny tompo fa zay tsy mba mahay tahaka ny foanao ny anjely na ny olo-masina ao an-danitra ao zay voalaza fa mitalakotrokotroka tahaka ny varatra ary mirondrona tahaka ny ranobe fa tsotsotra ihany Jesosy Kristy Tompo ny fahaizanay mideranao raha izy fa tena vokatry ny fona rehetra manao hoe masina 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 Jehovah tompony maro enkeo mivonahany tany rehetra amen mipetraka isika rehetra aloha ary dia faly manonatra ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'ny Jehovah Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika moa zany misaotra n'Andriamanitra sika raha mbola afaka hanohy indray ty fotoana androany ty misy fanazavana kely eto koa dia anampy eo izy miralahy reto zany hoe tsy bahatoerana be fa misy an'izy miralahy reto ihany koa mbola hampafantatra antsika alony tsara ny manamarika antsika fa tsika zany rehefa hoe amiromo manomboka dia tena amiromo mihitsy dia noho izany zany atombokantsika foana rehefa mipaika alay paikora amirora dia zay no mahatonga antsika hoe azakazaka kely tsika mandray taratasy stylo foana ihany tsika na iza na iza toerana misy antsika na any an-trano any ary ianao mandray anay dia mandray taratasy sy stylo andraisanao ihany koa fa iza reto reto mpanompon'Andriamanitra ireto zay vita androany dia vitaina androany zay tsy vita androany raha mbola tsy tonga ny amin'ny raha oalanitra Jesosy dia toizatsika ny amin'ny heriny araky ny resaka mifanaovantsika teto nandritra ny ray volana maheritsika dia nianatra makasika ny ozina dia fa nasaina nanao taratasy ianareo tamin'izany hoe bebahana dia soratanao daholo
sy zavatra rehetrarehetra fa isy taontsika napaka ozina. Mety misy aminareo zao tampoka be hoe pasteur tsy napozinay, de zay foana mahatonga antsika mila miomana satria ilay fandaminana programa koa misy tamin'izaho tany ambom-pionana de misy zavatra nampianarin'ny tompo mihitsy hoe misy koa programa tena tsy lazaina meloha fa tena hoentina mihitsy eo amin'i Jesosy de hozy ny tompo hoe raikitra io tonga de raikitra io. Zany hoe io zany tonga de atao satria manjary misy fotoana ny devoly manelingely le tenatenany eny. Fa mila vonona foantsika na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. De eo zany tsika androany anatanteraka an'izay gagy na mety ho gagy ianareo hoe inona daholo reto manao akanjo reto anapaka ozina antsika zay vonony reo zany ho an'izay le nitondra le taratasy rehetrarehetra no tapahana any amin'izay de tonga de manatona tsiraray tsika rehefa aveo tapahan'izay le ozina zay nangeja antsika tsiraray avy zay tsapana hoe ty tena navesatra ho an'ilay fampiresaka tsika teto hoe andresaka tafahoana tamin'ny ray aman-dreny zahay de nanazava moa dada tamin'izay de tsisy apiko tsisy analako le fanazavana fa tahaka izao mihitsy nazavainy hoe le fanapahana ozina faoberyngy aroa misy tapaka io de misy tena tsy tapaka io mihitsy fa misy tena tsy maintsy antanina ny Jesosy mihitsy hoe inona mihitsy le zavatra nangejanay de iny rehefa hitanao iny de hoentiny eo ampanompon'Andriamanitra mihitsy de iny tena tapahana mihitsy eo amin'ny anaran'i Jesosy zay le oziny zay de atambaritsika zany izy anankiroa misy le fantapahany amin'ny anaran'i Jesosy tapatapaka ohatran'izao reny de inotsika fa nisy tapaka tao anatiny reny fa misy ndray koa ny hoetsika mihitsy hoe tia koa ny tena natonako mpanompon'Andriamanitra reto koa tapahany de nandeha amin'izay ny fanontaniana tato anatin'ny Facebook sy ny message hoe de iza ny tapaka pasteur iza ny tsy tapaka de ozy hoe za koa raha tsy mahay za koa raha tsy malala iza ny tapaka de iza ny tsy tapaka fa finoana fotsiny inonao ny hoe tapaka izy tamin'iny de zay fa conseil ihany ana hoe raha azo atao de ataovy daholo zay asan'Andriamanitra mpanaovina anao zay fotsiny. Ohatra nampianaratsika tamin'iny hoe tapao ny oziny de tapao le oziny de tapao indray ny antenina de tapao zay antenina ndana manao vavaka tendrombohitra de ndana manao vavaka tendrombohitra zay tsy afaka tamin'ny alimbavaka afaka mivavaka tendrombohitra zay tsy afaka tamin'ny vavaka tendrombohitra afaka amin'ny fivadikanina zay tsy afaka tamin'ny fivadikanina afaka tamin'ny fampandrona zay tsy afaka tamin'ny fampandrona afaka amin'ny fanapahana ozina faobe zay tsy afaka tao afaka amin'ny fanapahana ozina niady zany mihitsy tsy asiko discussion raha mamangy indray zao Jesosy hoe ndany ianao pasteur mbola ohatra indray ampandrona de lasa indray amandro zany hoe tsy asina discussion zany fa rehefa ozy ny teny tompo hoe andany ianao mijoboka impito ao amin'ny ranony olon'ny Jordana de impiry zay ny dikan'izay impito tonga de tsisy adevitra ndany ianao misasy any amin'ny ranony Siloama de tonga de zay no ataonao de zao fotsiny aza mampiasa saina be ny amin'izany fa tonga de hoeto amin'ny Jesosy fotsiny nyresaka tsika teto mantsiny amin'ny hoe misy karazana zavatra tapahanao anatin'le oziny tapaka le oziny fa nizara taminareo tamin'ny takariva fampizara hoe misy koa ny antenina zay mila tapahana de le antenina hoa misy tsy hoe samihafa fa misy tsy itovizany amin'le fanapahana oziny. Le antenina fifandraisana indray de ny hoe za taloha pakany amin'ny doany de vokatry ny fandikako ny tenin'Andriamanitra de voozina satria nanompo sampy fa rehefa avy any amin'ny doany lasa kristianina de lasa misy herin'le avy any amin'ny doany makaty amiko tahaka ny hoe na meny volondohako tany na meny volako tany de tapaka ny ozina fa iny le zavatra nalefako tany iny lasa misy fiantraikany amin'ny fiainako aty arina de tapahako amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay zay antenina fifandraisako ohatra nanao fanatra ny rahako nalefako teny amin'ny doany ny tetehana de misy raha latsaka eny vaky raha zany de ankoatran'le fanapahana ozina nono ny fandikana ny tenin'Andriamanitra de tapahako amin'ny anaran'i Jesosy koa zay mety antenina ifandraisako amin'le doany any mba tsy anakery amiko itsony satria rehefa anakeny amin'ny doany araka le nresantsika teto fanazavana iraka bertina no entiko aminareo de napiko amin'ny zavatra ny ainako de ireo ny kombinena rehefa manatra itsika na tamin'ny ala volonjaza tambola kely de nasina bombosy tately teo aminazy teo na ny fakalesana teny amin'ny doany de nanatra ny bombosy tately vola na mety ny vakina koa ny raha de aza adiny fa misy apahany amin'ny tenanao efa lasa eny amin'ny doany zay le izy zay dikan'izany zany tsy afabela mihitsy ianao raha tsy mibebaka aloha tamin'ny andehanana teny de manapatapaka ny ozina vokatry ny fandikana ny tenin'Andriamanitra ary tapahana ny antenina fifandraisanao amin'le any satria araka ny teny zany de hoe nalefa eny amin'ny doany ny tately sy ny bomboa dikan'izany ny zava-mamy rehetra amin'ny fiainanao ny mamy ny fiainanao rehetrarehetra mihitsy zany nefa anamena ho an'ny devoly de lasa tsisy mamy nitsony ny fiainanao na tamin'le ala volonjaza moa zany
Dia ny vola koa misy nalefa teny, vola tsy vaksy ny rehetrarehetra. Dia ny arenanao nefa nomenao ny devoly ka normal isaky ny manana ianao, dia stominy devoly tamin'ny alalan'le vola nomenao teny amin'ny doany. Dia tapahanao mihitsy ny antenina fifandraisanao koa amin'ireny rehetrarehetra ireny. Naterinao ny ronono dia ny matavy sy ny tsara indrindra ihany koa no naterinao teny amin'ny doany. Zay zany ny tsara rehetra tamin'ny fiainan'ny malagasy tamin'ny akabeany dia nateriny ho an'ny sampy. Dia reny zany tapatapahana tsy anakery amiko intsony. Reny Jesosy akoatriny hoe tapaka ny oziny, tapaka dia hafa mihitsy ny fanapahana antenina. Nazavaintsika tamin'ny latsinainy takariva amin'ny fampizary zany fa tiako hotsindrina eto satria nanontany nareo tamin'ny mesazy. Nisy vehivavy zay nanaovana asa atao manjakaray. Dia rehefa avy anaovana asa izy dia sitrana. Fa miverina kely tsy ampisaikina 2 minitra dia miverina daholo ny devoly tao anatiny. Verina dia niasana. Ray andro, 2 andro, 3 andro, herinandro niasana tao foana. Tsy nisy fiovana firy. Tena farany tolona tamin'i Jesosy tena nanao fifadikanina mpiandra. Dia rehefa niasana amin'izay dia mibaradaka le devoly tamin'ny andro fafito hoe misy fanananay, misy fananana io vehivavy io nalefanay ary. Dia efa nitononoko taminareo tamin'iny moa ny anaran'le vehivavy tao an-Janahary izay milala ody be. Dia fanaony io zany araka ny zavamisy, tena zavamisy dia manana saribakoly kely izy dia nalainy ny volondohan'io vehivavy io. Le lehilahy namosavy azy zany nanao baolina niaraka taminy tany amin'ny boaty dia nistonony le lehilahy tamin'ny nifiny ny volondohany satria izy ny tantara hoe tsaroko mihitsy fa nisy taona zay ozy izy nandia dia kekeriny ny voloko. Zara nanontany hoe fa ataonao inona koa zany fa taterina vao fantatra hoe ay nahafanaka le volondoha dia nahazo ny volondohan'le vehivavy io dia ny mosoarany zany 6 états de naissance. Dia io nateriny tany amin'le olona teo an-Janahary tamin'izay fotoanandro zay izay milala ody moa zany dia asiany saribakoly kely eo miaraka amin'io zavatra io dia tsondromin'le olona ohatra eo amin'ny lohan'le saribakoly tonga dia mikikika be le demoniaka ao manjakaray. Ay marary ho any lohako, ay misy marary. Tsondrominy ray eo amin'ny kibony dia zay ataon'io dia mahazo ary daholo amin'izay. Teo amin'izay zany nahalala hoe ary ty zany na hoe sany eto parivo ny andro ary vao miala mpiandry dia manasina indray le any tonga dia miverina ao amin'le marary le izy. Dikan'izay zany misy antenina fifandraisana vokatra le zavatra naterina tany na nalainy olona dia nalefa ny tany. Zay zany mahatonga antsika zany tsy afabela matetika ao anatina resaka mosavy sy resaka aretina zay tsy fata-piaviana. Dia inona natao tamin'izay tonga dia nitapahana midorana aloha le fananandretrarehetra tany any amin'izay misy ifandraisana eny na any atsimo andrefana dorana tamin'ny afin'i Jehova. Vita zay dia nitapahana amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny antena fifandraisana tany amin'ny volondohany. Tonga dia nikika lasa ho azy dia niala tao amin'ny lohany tao amin'izay le devoly. Tapahana koa ny any amin'ny tanany amin'ny anaran'i Jesosy sady atao mihitsy le mouvement tapaka dia tapaka daholo dia niasana iny arivan'iny dia sitrana le marary efa mpiandry izy amintsika amin'ny teny zao any mandendeha any. Noho izany zany raha vao tsy tapaka ny antena fifandraisanao maika moa fa ianao mihitsy le nanatra zavatra teny amin'ny dohany na lasa mpiandry ianao terina dia tapao foana mba tsy hisy fiantraikany amin'ny zavatra rehetrarehetra zay anananao zany resakintsika zany. Zay zany tsetsatsetsatsiatra kely fampiresantsika ka ny oziny zay ny soratantsika rehetra tao anatin'ny taratasy rehefa avy eo dia manatona amin'ny mpanompon'Andriamanitra ianareo. Dia ny fipetra fotsiny rehefa avy eo tsy mifidy mpanompon'Andriamanitra ianareo fa tonga dia mety eny amin'ny sisiny eny mandray olona eny zareo eny amin'ny sisiny eny dia misy ny raisiny eny dia za manohy ny fahamaliana ny afatra zay menareo ato amin'izay tsy banga be le tsy anatin'le manaraka satria misy manaraka antsika mivantana dia tapahana zany ozina any samy manapaka dia zay vita dia miverina mipetraka dia mandeha ihany koa zay tapahana ozina akoatran'izay. Dia avy eo mamaly zany ato zay fanontanianareo rehetrarehetra mba tsy ho banga ny émission rehetra satria manjary reo manapaka ozina mangintsika dia lasa tsisy ninina alefantsika ao. Dia mitoy zany ny fanazavana mety fandimbiasanay 3 amin'ny rahalahy eo ao anatin'izay fa ny fanapahana ozina efa tonga dia mandeha tsirairay mihitsy ianareo. Zay zany no ataontsika ny amin'ity androany ity mandra-pahatonga ny amin'ny 10 ora ano any sika manatanteraka an'izay asa rehetra izay. Maria ny ety ampiandohany eto Taninanandrano sy ny amin'ny FPVM dia tsy misy superman. Azonao ve nateo superman? Tsy misy olona miavaka akoatra ny dadarandrena atoandra zay tsy resako fizy moa zany tena fa hoe olona voasitry ny tompo. Noho izany zany tsy misy hoe zany tena mahainy io na ray aman-dreny igor na ray aman-dreny atsy fa zay olona manana ositra dia afaka manatanteraka an'izay dia afaka miara-miasa daholo tsika ao anatin'ny sehatry ny fanompony.
tanjona zany de hoe isy fiaraha-miasa goavana be mihitsy ahafahantsika mamotika mandrava ny asan-devoly izay mamaritra antsika tsiraray avy. De aza misalasala ianao zany manoratra raha misy tsaronao aingana de mbola mipetraka eo ianao ary rehefa anatony ianao hoe tena androany Jesosy fa zao aza manantona tapahana ozina raha mbola tsy tena resy lahatra iala amin'le fahotana satria araka ny resakantsika de hoe le fibebahana tena fototra ny fanapahana ozina. Aza tino fa averina fa tena misy hery miala ao anatin'ny fanapahana ozina. Tena na manapaka ny ora tena hainao mihitsy hoe fidirovana. Zay le ndresako taminareo hoe nisy mpanompon'Andriamanitra andresana hoe tapahana nga pastera tsy azo tonga de avondrina izy rehetrarehetra. Ohatra hoe atao akabe fotsiny hoe fijangajangana tsy mety an'izany fa raha nijangajanga tamin'ny sarylinina ianao na tamin'ny sarloty ianao na tamin'ny de tononona mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy tapaka ny ozina avy any amin'ny sarylinina ohatra zany avy any amin'ny tapahana de tononona mihitsy le anaran'le olona ny rahanao tsy rairay ohatran'izay nandehananao tany zay. Dikan'izany zany tsy azo atao anatiny tsy azo atao gros fanapahana fa tena tonono ohatran'izay mihitsy tsy rairay. Tamin'iza demoniaka koa nalalako zany hoe raha vao tsy voatonona le devoly ao anaty de tsy mety mivoaka izy. Iza koa nareo ny ao de miteny mihitsy hoe zany zao raha koto maditra de miteny ndray mpiandry hoe mivoa am'izay koa raha koto maditra de mivoaka ndray tarapaka ndray verina ndray iza ndray nareo ny ao zany ndray ny rahalahy dama voaka atao ndray rahalahy dama de tonono ohatran'izay mihitsy izy rehetrarehetra. De ohatra zany ihany koa zany ny anapahana le ozina. Ny antony zany mba halalan'ny olona fa tsy moramora ny manota satria fahotana kay de tena tsy mora ihany koa manapatapaka an'le ozina rehefa avy eo mba tsy hiverenantsika anota ndray rehefa avy eo. Noho zany zany de raiso zava-dehibe ho anao raha raisy ny mpanompon'Andriamanitra zasenao anatin'ny fanapahana ozina. Tsy zay ireo akory ny olona hoe anareo ireo zany efa tena tapaka ozina tsy izy tsony tsy zay fa araky ny teny tompo moa zany hoe zarazaraina samihafa ny famezam-pahasoavana aloha ny androany de zay mba tonga miakanjo etino andray anareo. Fantaniana avy hatrany ary vonina va nareo sa tsy vonina? Tena vonina ve tompoko? Ohatrany hoe tsy mifampiarabitsika aloha hoe manaona daholy ary nareo aloha salama tsara daholy. Zafaty ohatra miazakazaka be satria le orantsika io tamin'ny herin'ny androany tamin'ny fito fefany ny afaka teto ny alina reo de mbola teto tamin'ny fito fefany de mbola niakatra tao ambony de zay mampiazakazaka be tonga de atombotsika am'roa le izy mba tsisy le lasa mitarazoka be hatrany amin'ny am'izay de zao tonga de efa alefatsika de zay zany mivonina am'izay ao an'izay efa nitondra le taratasy rehetrarehetra de efa tanterahany zay tonga zany de pratika ny eto ny zoma fanavaozana sy fampirenana zany sady fianarana no pratika avy hatrany. Misy zavatra ianarantsika ty tonga de raikitra ataotsika zay ary ny tena tanjona de mba tsy ho taizako nareo tsy ho taizan'ny paster Josie na ho taizan'ny paster Anjato na paster hoe raha tsisy ananareo de tsy afaka manao nininina satria zay tsy mpitaiza olona fa mitandrina samihafa zany. Ny mitandrina de manaramaso mampahery sy rehetrarehetra fa ny atao hoe mpitaiza de hoe tsy afaka manao nininina nareo raha tsy eo fa ny tanjona de amenatsika ny zavatra tokony ilaina zao mifandroana devoly any amin'loha apetrao ny tanana pa de mandroky nareo zao ndray ny any fo pa de zay dikan'izay zany tsika mihitsy ny tian'Andriamanitra mihitsy am'izay am'izao andro farany zao ijoro tena nohatra n'le asan-devoly de amenanao ny lakile hoe zao ny anaovana anazy. Tanjona zany am'izay tsy hoe tsy maintsy miandry anahy ianao vao androka devoly amin'ny tenanao fa isan'andro ianao de afaka mandroka devoly. Manaraka an'izay koa tsy hoe vita ny eto rehefa zoma de mody tsika de hoe paster iandry amin'ny zoma ndray ve tsika vao manoel'ny fandroana devoly tsy valina. Mandroka tsika eto de miala eto tsika de maninona koa ny atrano mandroka de maninona koa rapitso mandroka. Dikan'izany menanao zany le izy hoe zao mifanaovana an'io rahalahy de manohy ianao any atrano isan'andro ny fantanitsika valiana avy hatrany hoe mandritry ny 4 andro paster mandrapikipo masinao miala ety tany ianao de afaka mandroka devoly foana satria ianao manala androany de mety misy miditra rehefa avy eo manala ianao andany de mety misy miditra rehefa avy eo. Za moa tsy ferany amin'ny sakafo hohanina na fahatezerina de mampiditra devoly maso mijery de mampiditra devoly sakafo hohanina. Noho zany zany de tsy lamody zany akory le ozina ary rehefa namerina zany tsika inona ndray zao ny lamody fanapahana ozina de amin'ny heritaona sy amin'ny rotaona efa tsy lamody tso zao zany fanapahana ozina zany fa mety mivoaka andreo ohatra ny zavatra hafa. Noho zany zany tsy zay le fanapahana ozina fa mandra-pahafatinao mety misy zavatra foana mangin'ny tompo anao de atao inona foana le izy tapahana mamangy ray Jesosy hoe ianao ngefa nanao an'izao hoe ay ve zay nanao an'izany ko za ndray mba tapahana ozina mandra-pikipo masonao. Noho izany zany aza aleo mihitsika
raha misy reto zavatra roa reto zany mety isy foana isaky ny zoma fanavaozana sy ny alarobia sy ny sabotsy fivadikana, ny fanapahana ozina sy ny fandroahana devoly. Reo roa reo zany a dia ataontsika latasy isan'andro mihitsy. Tsy maintsy misy fandroahana devoly atao alohan'ny hoditsika, hatrany atapindokatra any paladisa any mitokatranontsika. Atao mihitsy zany le devoly a, ndray andro ny te mihitsy hoe leo mihitsy zay zay andefa leo be mihitsy ianareo zay. Dia tsika koa am'izay manao hoe andana koa mandeha any am'izay fa zay koa tsy mila. Zay mihitsy no anaovantsika anazy. Tena roahany isan'andro atao leo monina mihitsy a le devoly. Fa ny tenin'Andriamanitra mantsy manao hoe manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Dia tohizantsika foana izy io a, noho izany zany a tsy voateriteny zany zay mitondra rano, fa tonga zany dia efa fantatry ny mpandeha hoe mitondra rano aza rehefa makany a na larobia zany na zoma mitondra rano foana fa sady sotrona ihany koa rehefa mangetaeta no azo Masina. Zay zany ny androany, ny endriky ny androany a. Dia meko an'izy mirahalahy reto raha mbola misy zavatra ihany koa azavain'izy mirahalahy mahakasika ny ozina ho amintsika, satria zarazaraina samihafa misy zavatra tsy haiko a, dia misy zavatra ihany koa ampitainy reto namandreto. Vavakitsika dia andray amin'izy mirahalahy, vavakitsika. Misaotra betsaka Jesosy fa misy rahalahy koa reto mbola ampianatra anay. Faly be zay raha mbola misy olona koa irahanao manoro anay zay tokony ho fantatray, indrindra moa mahakasika an'izany ozina zany. Tsisy tapitra oatra amin'ny fahalalana Jesosy a, na amin'ny fahaizana ihany koa, fa ny tsara indrindra dia ny manana rahalahy manoro mifampizara ny zavatra tsara rehetra. Apetrao ambava ny teninao Jesosy, aza vela ilaza afa-tsy zay nampiteneninao ihany izy, ary eo ka tompony sitraponao tokana irery ihany a no voambarany. Dia ndreto zay tena vonona, reo ny vahoakanao Jesosy tena vonona, petraka tsara hen'ny teninao a, mitenena Jesosy araka ny fombanao fa voninkiano anao izahay. Saotra toy miterainy amandraka izay ny anarinao Masina. Amen. Oraralahy. Eny tompoko ray aman-dreny a Igor izy natao Igor amma sy tehaka ho an'ny pasteur. Hoay ray aman-dreny Igor zafatijitra. Saotra tompoko. Atao mafy moa le tehaka ho azy dia ho an'i Jesosy. Saotra tompoko. Eny tompoko a, mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga dia ataovy ambany masontsika aloha ny jaune toko 15 a. Jaune toko 15 a. Andiny voalokatra amin'ny 15. Rehefa hita dia vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy a, manao hoe rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema, ary nisy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavadin'ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda. Misy fialofana 5 taona andriny mararomaro mijamba ny mandringa ny matilo, ary misy lehilahy anankiray teo izay efa narary 7 amin'ny telopolo taona. Raha nahita azy mandry Jesosy a, ka nalala fa efa toy izany ely izany izy, dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe tompoko, raha etsehana ny rano a dia tsy mba misy olona androboka eto amin'ity farihy ity, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy, mitsangana, eto ny fandrinao ka mandehana, ary niaraka tamin'izay dia sitra ny railahy ka nitondra ny fandriny ka lasa nandeha ary sabaty izay andro izay. Amen. Eny ry havana, raha vao miresaka n'izany oziny izany dia misy zavatra ohatrany tonga dia mitsatoka, misy zavatra ohatrany hoe blokazy izany. Nanontany an'i Jesosy misy any ray andro hoe inona ho Jesosy, ohatrany ahoana izany hoe olona anankiray voaoziny izany. Dia nanofo moa izaho tao ny alina iny, dia ohatrany mahita olona dia ohatrany hoe filoha izany ilay olona, ohatrany filoha, ohatrany maintimainty fotsiny, ohatrany hoe aloka izany fa tsy hita. Dia tsy azoko any ilay izy, inona moa izany ny dikan'izany? Tsy tazako indray ilay olona Jesosy fa tena ohatrany hoe nalahelo fa tsy nampisehoanao anazy Jesosy ilay olona. Kay ilay tiany Jesosy ambara dia izao, ny endriky ny olona voaozina, kay rehefa voaozina ny olona dia izao, olona fotsiny izy fa filoha daholo ny fiainany rehetrarehetra, izany hoe
mitsatoka daholo tsy misy maty daholo ny fiainan'ireo zay atao a dia sasatry ny maty vavany foana zany hoe misy zavatra efa horaisina rapitsy zao fa tonga ny rapitsy dia rava ho azy le izy flo misy zavatra tonga dia flo zany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray misy raha matoy zay moa dia niteny mihitsy hoe zaho izy izy dia tena hoe tsy mba fantatry ny fianakaviana mihitsy nefa le fianakaviana dia eo akaiky eo ihany a fa dia tsy fantany indrindrindra moa hoe amin'ny andro fety zany izy izy a tena tsy fantatry ny olona mihitsy fa rehefa ohatra karazana fahoriana hoe hiandro fatina ohatra zany a mihazakazaka ny olona tonga ny olona andao fa maty ihany mba hiandro faty rehefa zay izy dia atsona rehefa misy zavatra manahirina ndray andro zay ary izy niteny mihitsy izy hoe nasaina izy nahazo invitation zao mihitsy izy tany amin'ny mariazy rehefa tonga any amin'ny espasy amin'izay a tsy hita ny anarana tena tsy hita misy ny anarana dia nanontaniana ilay mpanoratra anarana dia efa nisoratanao ka dia jerena nefa tsy voasoratra ao misy zavatra amin'ny famaofao a ohatr'izay foana rehefa voaozina zany ianao zany tena sasatry ny hoe ny fiainanao raha tsy sasatry n'ilay akilabao dia fanilikilika raha tsy zany ianao tsy fantatry ny olona mihitsy a fa rehefa karazana fahoriana na ohatr'izay a zay vao fantatry ny olona ianao fa andao tsika hijeran'ilay ten'Andriamanitra isy tomana misainantsika ao anatin'izany eto dia fihetsehany rano fihetsehany rano ny andrasan'ny olona eto ary ny fihetsehany rano dia zao tsy hoe isaky ny mandeha dia mihetsika foana ny rano fa mety hoe androany dia mety asa mety amin'ny herin-taona indray vao hetsika ny rano ny fiainantsika dia ohatran'izany indraindray misy fotoana mba ohatrany hoe mety fa amin'iny ihany fa ela be dia le sasatra miarina foana amin'izay ela be fa indray mandeha kely ao anatin'ny taona na indraindray ao anatin'ny 3 taona zay vao mba ohatra mihetsika kely ny rano oziny zany ry havana ny an'ity lehilahy anankiray ity efa 9 amin'ny 30 taona izy niandrasana rano mihetsika fa tsy nihetsika mihitsy le lehilahy anankiray niresaka tamik'izay a nahazo tamin'le PMI reny izy 30 millions dia tena rehefa mahazo moa ianao vao tena maharisika be tena andaonao foana amin'izay fa efa 2 taona ihany ny andro a tsy nahazo tsony izy tsy nahazo tsony izy zany hoe misy fotoana fihetsehany rano tsy manino io na rano inona na rano inona nyetsika teo aminao tsy maninona zany fa tsarovy ry havana ny fihetsehany rano dia misy fotoanany ary mety indray mandeha amin'ny fiainanao ihany mba hetsika ny fiainanao oziny zany fa eto rehefa tonga Jesosy a ny anazy tsy miandro ohatrany hoe fihetsehany rano rehefa Jesosy zay ny anapaka ozina araka ny tenin'ny pastera teo hoe ho avy ny fanapahana ozina zay tarihana izy pastera lalaina hoe riana ny ary marina be le tenin'ny pastera hoe aza mijery hoe ty olona fantatry ty mpiandro ty ohatran'izao ty iraky ty ohatran'izao ty ataovy na inona dia androany ny fotoanan'i Jesosy aminao a andao tsy eritreritra akory hoe inona zany le nitenen'ny pastera teo hoe misy tapaka dia misy tsy tapaka za tena miteny aminao fa tapaka amin'ny anaran'i Jesosy rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra tena satsy zany tena zay misy tapaka zany hoe za tena miteny aminao mihitsy androany hoe mahazo tombony ianao androany tena mahazo tombony ianao androany satria maninona tiany Jesosy satria Jesosy teto ny tonga Jesosy androany nanantona an'le lehilahy 9 amin'ny 30 taona izy dina ny telen'i Jesosy voalohany hoe te ho sitrana vay ianao zay fotsiny ihany ny fanontaniana aminao androany ohatrany hoe raha mieritreritra an'izany dia ohatrany hoe mandatra ary ve Jesosy ohatrany hoe efa fantatry Jesosy fa olona tapahana ozina daholo reto mbola anontany indray hoe Jesosy hoe teo tapahana ozina ve ianao fa inona ny tiany Jesosy tiana tongavana ao anatin'izany jerevan'i Jesosy mihitsy aloha ianao inona zao ny any anatinao any ozy ianao hoe ndeha ho tapahana ozina indray aloha dia teo hoe araka le tenin'ny pastera teo hoe ohatra misy saison mihitsy ve le izy hoe fanapahana ozina indray aloha zany zao malaza dia miazakazaka daholo indray tsy izay io ry havana androany Jesosy manome fotoana aminao hoe te ho sitrana vay ianao namaly tsotra le marary araka ny teneniny hoe zany eo izy efa ela ny andro teto ary raha mba mihetsika ary ny rano tsisy olona hibata akory satria tsy possible satria olona marary eo ambony fandriana zay nge le voaoziny
tsy possible. Jesosy tena nitiany Jesosy atongavana dia zao hoe enao le tsotra ny fahalemenao aloha. Tenenao amin'i Jesosy aloha le fahalemenao hoe zao ny fahalemeko Jesosy a, zao ny tena zavatra mampalahelo anazy Jesosy a. Manantena foana eo amin'ny fiainako kanefany a tsy afaka. Tena tsory amin'i Jesosy mihitsy, atao ohatrany hoe ny etaetanao mihitsy ny didavan'i Jesosy androany hoe manana etaeta Jesosy teo afaka. Zay aloha accessoire anankiray ao anatin'ny fanapahanaozina hoe manana an'le etaeta ve ianao aloha ho afaka te hiala ao anatin'le ozina. Anotenina anankiray koa izay. Te ho afaka ve ianao, te ho sitrana ve ianao, te ho tapaka ozina ve ianao. Valeo amin'i Jesosy eo rehefa avy eo. Ohatra izao manko fandehan'ity fanapahanaozina ity, tonga dia maka teny ianao rehefa avy eo. Fibebahana ny bazan'ny fanapahanaozina fa sy san'izay fombafomba ihany io. Jesosy ary nanasitrana an'ilay jamba samihafa, samihafa fa fibebahana. Ho anao izay tapahana ozina androany tonga dia miona amin'i Jesosy eo maka teny aloha. Maka teny dia aza forsena. Rehefa tsy mety Jesosy aloha dia ajanony mihitsy aloha. Tena ajanony fa aza forsena. Tena maka teny mihitsy aloha hoe Jesosy atapahana ozina androany. Efa hitanao ny fibebahako, nefa Jesosy koa miteny hoe amindra fo amin'izay tiako amindrana fo ao izy Jesosy. Ty teneniko foana ty hoe le vehivavy azon'olona tanina nijangajanga ry havana tena tsy vonina mihitsy izy. Tena tsy tao anaty programa mihitsy zany hoe ndeha hivavaka zany. Na hoe eona amin'i Jesosy zany fa noho ny fiainana. Noho ny fiainana dia tafahoanan'i Jesosy tsy na. Asa ianao koa ve zao mety ohatran'izany? Izy ianao tena tsy mety tavavoaka mihitsy ny fiainako fandehandeha. Eona amin'i Jesosy ahita an'i Jesosy ianao androany fa za tena miteny aminao mihitsy. Iny tsy nibevaka. Jesosy tsy miteny hoe ianao mbola avy any amin'ny sambara fa andana aloha mibevaka, nandana aloha ampandrona. Tsy niteny an'izany izy. Ny zavatra nitenen'i Jesosy dia zao fotsiny ihany izy hoe tamin'izany aloha angambany andao sotomintsika ny tsy nisy kahena, tsy mety nisy taratasy fa ny zavatra nataon'i Jesosy teo dia nanoratra tamin'ny tany izy. Dia reny le ny ampelantanantsika reny le izy. Fa ho tany ange ny soratana tao e. Nanoratra tamin'ny tany Jesosy. Tsy maintsy soratana aloha. Tsy maintsy soratana aloha ilay ozina, ho tapahana ozina ianao androany. Sorata. Sorata le ozina. Ary amin'ny apokalipsia misy tenin'Andriamanitra hoe rehefa nahitany setroka ny fandoroana azy izy le mpanjaka izay niaraka tamin'ilay olona dia zao nitomany. Zany hoe rehefa doram-piandro iny avy eo sady potehana amin'ny anaran'i Jesosy le ozina nosoratanao iny misy devoly le tena tompona andraikitra amin'ile ozina hitomany. Hitomany tena miteny aminao amin'izany any amin'ny apokalipsia any misy an'izany tenin'Andriamanitra zany hoe rehefa nahita ny taratasy fandoroana azy izy le mpanjakany dia nitomany izy satria nahita ny setroky ny fandoroana azy. Hitanao fa ara-panahy be ilay izy. Rehefa nanoratra Jesosy dia zao samy namaky teo, izy moa tsy nanota, samy nanota. Efa fantatry Jesosy ange tsika efa mpanoty sa tsy zany? Mpanoty tsika, mpanota fa fanontaniana aloha hoe teo sitrana va ianao, mangetaeta ianao matoto ngety hoe zay misy le izy. Dia ny zavatra misy avy eo rehefa niona tamin'i Jesosy amin'izay izy dia zao mitsangana hozy izy Jesosy eto ny fandrianao. Zay le tsodrano tenenina rehefa avy eo. Andohalika ianao rehefa avy eo tapahana ozina dia rehefa tapaka le ozina dia zao arenina amin'izay ianao dia zay ny tsodrano. Matoa manko ty noetiko dia ty meny Jesosy ty teny ty. Inona Jesosy ho azy zany le amin'le fanapahana ozina zay ho atao androany inona ny tsodrano dia meo mihitsy le tenin'Andriamanitra Jesosy ho ty teny ty hoe mitsangana ento ny fandrianao. Inona ny dikan'le fandriana le ozina io? Raha ohatra hoe oziny trosa zany zao namatotra anao. Trosa zany le fandriana eto. Hitsimbadika ny tantara satria le marary indray nge nitondra n'le fandriana izany hoe ampisambotra indray ianao aorianan'ity fa tsy ianao tsony le trosa. Zay nge hoe mitsangana eto ny fandrianao e. Raha tsy miteraka ianao zay foana no entinao teo amin'ny fiainanao hoe iny le vehivavy momba, iny le vehivavy tsy miteraka. Fa androany ianao le hiteraka. Fa aza atao be dia be fotsiny. Fa ianao le hiteraka amin'izay manomboka androany. Zay le mitsangana
oentin'ny fandrinao izy zavatra hitsimbadika zay nitsodrano omenanao rehefa tapahana ozina rehefa aveo arininy ianao rehefa aveo mitsangana oentin'ny fandrinao. Andeotsika hijery andehantsika arak'le andininy fasivy aloha averiko farany satria teny meny Jesosy tia na dia fohy ary ny fotoana tsy maintsy vakina ihany ary niaraka tamin'izay dia sitra ny rahalehilahy le andininy fasivy misy zavatra miaraka aorianan'le fanapahana ozina misy zavatra miaraka amin'izay dia sitrana misy fanasitranana aorianan'ny fanapahana ozina zany tsy hoe mandeha rery ny fanapahana ozina fa marina misy le tenin'Andriamanitra hoe Egyptiana zay hitanao androany misy zavatra tsy hitanao tsony misy zavatra tsy hitanao fa ho hitanao ihany koa misy zavatra hitanao fa tsy hitanao itsony misy zavatra miaraka omeny Jesosy ianao aorianan'ny fanapahana ozina misy zavatra miaraka Jesosy tsy bakoina amin'izany zavatra zany fa misy zavatra miaraka. Andeotsika hijery inona moa no mahatonga an'le hoe tsatoka célibataire na hoe antitra-pijoroana na le hoe tsatoka tsy manambady. Zany manko be dia be dia tsara azavaina ihany fa omenantsika ny antony mety ho antony mahatonga an'le hoe tsatoka célibataire na hoe antitra-pijoroana na le hoe tsatoka tsy manambady. Misy zany olona efa 40 taona 7 taona 5 taona maniry ty hanambady nefany tsy mety mahazo vady izy. Eo ihany manao sipa izy manao sipa fa rehefa tonga amin'le fanambadiana dia zao rava foana tena rava foana le izy dia jerevantsika fa mety am'reto le izy tsy miobonga aloha ny voalohany satria maninona le tsy miobonga riavana dia ohatran'izao tamin'ny andro taloha dia tamin'ny andro ny tany amin'ny Genesis tany nanao tilikambo ngeza be ny olona tamin'ny lalan'le hoe Babela zany hoe ny olona zany tao anatin'izay nanao tsy miobonga mihitsy satria niteeritreriny tamin'izay dia hoe anao faritra anankiray mihitsy sika eo daholo tsika dia anao zay tena hoe ampalaza ny tanàna sy ampalaza tsika mihitsy dia tezitr'Andriamanitra satria tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy izay satria hiparitahan'ny olona elezan'ny olona mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra tany zany aloha dia efa tsy miobonga voalohany satria mazava ho azy raha tanteraka zany dia tsy maintsy samy eo ihany ny fanambady tsy maintsy samy eo ihany ny hiaraka tsy maintsy samy eo ihany mifampiteraka dia efa tany zany aloha ny tsy miobonga voalohany indrindra ny nandeha fa ny tsara teny an-dalana teny le izy zany hoe ny tsara zany hoe tsy mioparitra indray misy faritra anankiray tsy mety raha tsy eo amin'le faritra ihany ianao manambady fa raha vao mivoaka eo ianao dia tsy azo vady ianao raha ohatra ny mananjary zany ianao no mipetraka kanefa nanaovana an'izay le tsy mioparitra zay ny razam-be taloha tany nanao an'izay nefa ohatra hoe ny zanakao nandeha nianatra ty Antananarivo tsy azo vady mihitsy tena sahirana mety hoe misy mahazo vady ihany fa raha nanaovana an'izay fombafomba izay le tanàna tsy azo vady mihitsy tsika taranaka teo aoriana tsy mahafantatra an'izany satria ny antsika dia hoe tsy mahalala an'izay tany aloha tany fa nefany nisy fombafomba le toerana na le faritra zay tena nevinao dia tonga dia soratsy zany ny ozin'ny carte zany hoe le carte hoe avaizany tanindrazan'ny dadanao mety ianao avy aty fa ozy ny tanindrazan'ny dadanao zany mety any Mananjary na mety any Marotsesa nefa mety misy fomba tany tany dia sorata eo le izy dia ho tapahana rehefa avy eo tsy mioparitra zay dia ozin'ny tanàna ozin'le tanàna na le carte zay tena nevin'le dadanao mihitsy le nisy an'le dadanao le tanindrazan'ny dadanao mety atytsika mipetraka fa ny tanindraza mety any Fianaratsoa nefa nisy fomba tany dia manaraka le oziny manarak'izay ozin'ny tsy misary mianakavy zany hoe ny natsaraina ny nakaty ihany zany le izy ny natsarain'ny olona foana le izy dia misy njely atao hoe ozin'ny tsy misara mianakavy zany hoe maty ray trano velona ray trano maty ray fasana zany hoe tsy misaraka ireo tsy misaraka mihitsy ny fianakaviana anankiray fa miaraka foana tsika efa zay mihitsy le fomban'ilay fianakaviana anankiray zany dia miaraka foana izy ohatra hoe samy ray tanàna eo izy eo daholo izy mpiray-tapo
eo daholo izy a samy eo daholo mamatotra daholo zany dia mbola ny tsaratsara ihany izy na tsarain'ny olona ihany izy a dia taty aoriana dia lasa inona amin'izay lasa vady atolotra ny faran'ilay tsy miobonga tany amin'ny babila lasa vady atolotra amin'izay dia ohatra ny ahoana indray izy efa ny tsaratsara l izy fa amin'ny fomba hafa fotsiny l izy vady atolotra zany hoe ny ray aman-dreny no mijerean'l izy iny zany le zana mitondra hoe tironeny no miaraka amiko dia jerevan'le ray aman-dreny eo a rehefa tsy mety aminazy a be dia be mifepetra takiny eo raha tsy olona miasa raha tsy olona mianatra olona fotsifotsy olona zarazara olona zao vady atolotra ankolaka ihany zany taloha manko mivady atolotra tena ny ray aman-dreny mihitsy mitady tiariny ianao e fa amin'izao efa indirect le vady atolotra fa vady atolotra ihany nefa le izy mody hoe zay tianareo rakizy atao zay tianareo e nefa rehefa tonga tena olona tsisy lavanazy io fa ajanony fa olona tsy miasa io tsy mavelona anao io olona jilamboty io zany hoe le ray aman-dreny ihany mbola mizerea an'lizy ohatra ny nazo an'ny samsona nge nakavady eo zany ray aman-dreny ny samsona efa nga tsisy maninona ianao ny any amin'ny filistina maka fa tsy mety amintsika io ny atsika olona tena mivavaka ohatra atsika ihany vao mety zay le vady atolotra dia niena ihany l izy dia nefaran'lizy lasa ozy ny tadipotra sisa ny tadipotra inandray le tadipotra ao amin'le ozin'le tsatoka silibatera ihany tsika fa mbola tsy miala amin'izay a inandray le tadipotra le tadipotra indray ry havana dia ohatran'izao misy ray aman-dreny ohatra ny nazo an'ny zanakely nge efa fantany hoe mpanota be ely zany ely mpisorona zany hoe pastera fa tena disona mpianta zanaka loatra pastera ely tao anatin'izay no tena hoe misy zavatra efa nraran'andriamanitra efa niteny andriamanitra tamin'ny ely hoe teneny ny zanaka ao fa hatonga loza amin'ny zanaka ao nefa diso mampianta zanaka misy ray aman-dreny ihany koa zany ao anatin'le hoe tadipotra ozy ny tadipotra ry havana dia zao ohatra ny tsy fony zany le zany any andeha anambady foatra amin'ny malahelo izy anambady ve ianao e maninona aloha raha malahelo le alahelon'le ray aman-dreny dia lasa mamatotra an'le zanany vavy mamatotra an'le zanany lahy iny ato hoe mbola tsy tapaka ozy ny tadipotra tsy mety mahazo vady mihitsy izy satria le ray aman-dreny ary mbola malaheloka le ray aman-dreny ary mbola tsy mamela anazy satria mbola tiany aloha mbola nampy azy eo foana tia mbola eo akaikiny eo foana ary mbola petrany oatra ny zaza kely foana le zanany na dia efa raiky amin'ny roapolo taona ary mbola teneniny foana tandremo tandremo miampita tsara ianao tandremo ohatra mbola raisiny zaza kely izy tsy mieritreritra hoe tokony hanambady zany raha sy efapolo taona mbola voafatotra le tadipotra tsika nefa mieritreritra hoe maninona ary any tsy mety mahazo vady andao aloha tapahana ny ozina ao anatin'izay tsatoka selibaterana hoe tsatoka tsy manambady zay dia tia ry havana ny tena be dehibe ozy ny basina ary fito zany basina ary fito zany ianao nge tsara e basina ary fito sady tsy takatry ny manana no tsy tia ny manan-karena no tsy takatry ny mahantra misy olona jerevanao tena tsara tare zao ianao ary tena tsara ny izy zany nefa ny problema tsy mahazo vady izy tsy manambady tratran'ilay ozin'le basina ary fito zany hoe basina ary fito zany atsangany ny tanany zay maheno ary le tsy maheno atao ambanimbany sa atao zao ve maheno zany raha zao maheno ve fa ohatrany hoe migobona be ve atsangany ny tanan'le any ariana zay tsy maheno ay maheno ihany ka ianao zany basina ary fito ozin'ny basina ary fito zany sady tsy tia ny manan-karena no tsy takatry ny mahantra ihany koa ozina zay le ozina
inona tonga an'izany? Inona tonga an'izany? Voalohany zavatra anankiroa le izy. Ny ray aloha voalohany indrindrany dia izao. Zavatra anankitelo le izy. Zavatra anankitelo ny ijerevantsika ao anatin'izay. Ny voalohany aloha ry havana dia izao. Reny olona ireny le misafidy, le mametraka foana hoe mametraka fepetra zany hoe ny ohatran'izao ny ana, ny ohatran'izao, ny ohatran'izao ny fa raha ohatr'izay ny dia tsy izay. Ny vady ry havana nanoloran'Andriamanitra anazy dia izao. Tonga ho azy io, meny Jesosy ianao azy io, men'Andriamanitra ho azy eo aminao io. Fa manjary lasa ianao indray zany lasa ohatrany hoe name any Jesosy fa ianao ny avinavina, ianao ny nametra an'ilay izy ohatrany tsy ao anatin'le kriterany dedaviko ty olo ty ohatrany tsy le aniny ty fa ny tena tsara indrindra dia izao. Fa ny tena tsara indrindra dia izao ao aorianan'ity mankotsika zao raha manana an'izay oziny izay ianao dia izao mety ho sahirana indray ianao hoe iza zany le tena avy amin'i Jesosy, iza zany le tena tao aorianan'le fanapahanaozina araka le niteneniko teo hoe misy zavatra manaraka ao anatin'ilay fanapahanaozina. Raha mitady vady ianao eto androany dia izao, omeny Jesosy amin'izay ianao tsy hametraka an'le kritera ntsony hoe le lehilahy ohatr'izao na le vehivavy ohatran'izao fa izao avy amin'i Jesosy io dia izao anontanio Jesosy, nateneny Jesosy araka le nitenen'ny dada foana ataovy mipetraka eo akaikiko amin'izay ary izy, na ataovy fantako ny akanjony, inona le lokon'ny akanjony Jesosy, na inona le akanjo anaovako Jesosy ao anatin'izay. Anontanio an'i Jesosy zany hoe inona le akanjo anaovako hifanenako amin'le olona amin'izay ary Jesosy satria efa tapaka ny ozina androany. Meny Jesosy ianao ao anatin'izay. Ao anatin'izay zany tsika miasa ao anatin'ilay izy fa tsy tsika ny tonga dia hijery tsy mety aminaty nefa efa iny ilay avy amin'i Jesosy dia za lasa tratra n'ilay ozin'le basinary fito itsika ao anatin'izay dia mampalahelo. Misy koa ao anatin'ireny ry havana tsara ihany aloha manantona ray aman-dreny sy ohatr'izay satria matetika rehefa tena hoe ity ndray zay ny asan'Andriamanitra ty, matetika le volonao araka le nitenen'ny pastera teo nalain'le olona dia nalefany any amin'ny lavabaty na any amin'ny vazimbana ohatran'izay. Dia iny zany raha tsy esana mitokana mihitsy le lohanao iny, izy zany tsy voatery foana hoe tsy maintsy solaina foana ny lohan'le olona na le lohan'le vehivavy, tsy voatery fa efa misy fomba fiasa manokana fotsiny amin'iny volon'ilay olona iny satria raha vao nikasihan'le olona fotsiny iny dia zavatra anankiroa ny tsy maintsy tratranao. Voalohany aloha fiandry, zany hoe zany fiandry zany ohatrany hoe pneu de secours zany rehefa vaky ihany vao ampiasaina le izy. Fiandro eo foana zany ianao, zany hoe mitsatoka eo foana zany ny fiainanao fa ianao zany dia fiandrin'le lehilahy anankiray io. Rehefa tsy metimety ny any dia zay izy vao mankany aminao fa rehefa mbola mety ny any na mety eto foana ny any dia ianao zany pneu de secours eo foana. Raha sy le volontsika mihitsy aloha ny esana ao anatin'izay tena hoe esana tsirairay mihitsy ny volo iny misy mpiandry efa manao an'izay mihitsy dia afaka iny. Ny faharoa dia izao ny dikan'iny koa dia izao ohatrany hoe kasiketin'ny satana, zany hoe rehefa tratran'le kasiketin'le satana iny ianao dia izao maizina ianao, tena maizina, tsy hitan'ny lehilahy mihitsy na tsy hitan'ny vehivavy mihitsy ianao na inona dia tsy hita ianao zany, tsy takona mihitsy zany ianao ao anatin'izay alefaka any izy fa sao dia lasa amin'ny fotoana fa pastera lalaina mbola andeha dia ny ao anatin'izay farany mbola tsatoka célibatera ihany tia koa tena be dehibe rehefa matetika rehefa bevoka na mitady lahy le ray aman-dreny satria efa vavy daholo ny any amin'ny fianakaviana dia na ny lehilahy na ny vehivavy ary zany eo amin'ny zareo dia tsy atao mandova mihitsy, tsy mandova ny vehivavy satria lehilahy vitsy. Dia lasa mihitsy ny ray aman-dreny nanao fangatahana tany amin'ny fasana hoe mba hitera-da
satria tena tsy mahazo lafa rehefa teraka dia lafoana vavy foana zafady a vavy foana rehefa miteraka dia maniry lahy mihitsy dia nanao zay fomba rehetrarehetra azahoana lehilahy dia ny anankiray indray mitovy amin'izay a mbola ny amboaka le izy dia efa le mpivady efa miteny hoe lahy io tena lahy satria mitady lahy izy a lahy ny tena mba tiany dia any izy dia efa tena miady varotra mihitsy hoe lahy io zaza akibo io lahy io voaka le zaza nefa ny a vavy ihany le zaza dia normal ohatra ny sarin-daza zany izy dia ny zavatra ozina ao anatiny iny a satria sady mitady lahy tany amin'ny devoly ilay ray aman-dreny a no naniry lahy ihany koa izy ny ozina ao anatin'izay dia zao rehefa tonga amin'izay fotoana ohatra hoe vehivavy izy ka hitady vady izy dia zao a mifahitany lehilahy azy ohatrany hoe lehilahy satria nangatana tany amin'ny devoly dia le devoly nanome lehilahy zany hoe nendrika zany lehilahy fa Andriamanitra nefa vavika dia rehefa mijery zao le lehilahy dia ohatrany hoe lehilahy mifahitany ianao tsy mahataitra ny lehilahy zany satria ohatrany hoe lehilahy ianao tapahana ihany koa zany ny ozin'ny sarin-da asina sarin-da ao anatin'ilay ozina ho tapahana rehefa avy eo a fa iny satria fahitany lehilahinao ohatrany hoe lehilahy foana ohatrany lehilahy foana ianao a dia tsy mahataitra ny lehilahy na dia anao solomaso tsara be ary ianao na iny nataonao a ohatrany lehilahy mifahitany satria ny devoly mihitsy nefa mizurean'le fiainanao a amin'ny maha-olonanao mihitsy a zay angamba paster fa sao dia lasa amin'ny fotoana satria mbola hiteny paster lalaina eny tompoko a hivavakitsika dia hitsanga amin'ny paster mivavakitsika eny Jesosy a fohy ny fotoana fa araka ny voalaza teo mbola raha sitraponao mbola hitohy foana ny fampianarana sy ny fanapahana ozina dia mankasitraka anao fa zay voambara teo Jesosy anefa ny teo ingany mba tena hitondra vokatra araka ny teninao teo izy zavatra anaraka ao aorianan'ity fanapahana ozina ty a ho an'ny olona tsiraray avy dia amin'ny anaranao Jesosy a anaovana zany vavaka izany amen. Ianare sady miresaka amin'le ato amin'ny Facebook any a raha misy fanontanianareo satria misy tsy manatrika ianareo tsy afaka manatrika aty a dia efa mijery foana amin'ny aton'le Facebook a dia ato anatin'ity no amaliko azy rehefa avy eo a zay fanontanianareo rehetrarehetra zany nijery na avy any ivelany zany na eto toerana dia afaka le compte live 105.6 FM zany le anoratantsika misy fanontanianareo hoe pasteur le ohatra zao dia na voavaly eto na valiana MP le izy rehefa avy eo zay fotsiny ihany sora tompoko dia andray ny lalena indray tsika irakiraka izy zany eto Taninanandrano tsika tehaka foana ihany ho andreto miaramila mazoto be reto sora tompoko. Eny tompoko dia miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy a fanatry tava eto amin'ity androany ity pasteur lalaina moa irakiraka eto Taninanandrano andefa kely an'izany fampianarana ozina zavatra kely mba fantatra main Jesosy ao anatin'izany a dia araka le efa voambarany reto ray aman-dreny teo a dia mahatsiaro hoe voafatotra ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra indrindraindrindra mpiandry voafatotra inona ny antony voafatotra satria miazakazaka manompo an'Andriamanitra ny mpiandry rehetrarehetra na pasteur io na iraka io na mpiomana io manonona ny anaran'izany Jesosy Kristy ilay masina izany kanefa ny olana dia zao tsy miova akory ny fony zany hoe misy olona zany isan'andro dia tononony aminao ny fiadanan'i Jesosy fa izy ka tsy manana an'ilay fiadanan'i Jesosy mety sa tsy mety zany hoe za zany afaka manona hoe tain'i Jesosy ianao ray aman-dreny a miarahaba tompoko tonona ny fiadanan'i Jesosy nefa za le manonona tsy miova fo akory voafitaka le namana sa tsy voafitaka zany androany no jerevantsika mihitsy hoe inona ny ozina mahatonga an'ireny famatotra tena mifamatotra ane mandeha ny mpiandry manao antsan'Andriamanitra tsy sitrana ny marary ka ia le mpiandry mihitsy kay mametraka blokazy eo aminy inona le blokazy manompo an'Andriamanitra foana izy nefa mbola miavinavina manompo an'Andriamanitra foana mpiandry nefa mbola makala olona
manompo an'Andriamanitra foana ny mpiandro nefa mbola mifidy mantra sy manana. Mety zany sa tsy mety e? Zany natonga nyity fanapahana oziny ity. Antanio ny tenanao aloha hoe avy aiza ianao dia ndeha ho aiza. Fa salamiko manokana dia mametraka ny tenako mihitsy aho hoe tia nofoko ity tsy hiala eto ambonin'ny tany. Fa ny fanahiko ihany ny hiala eto. Fa sao dia ho diso hevitra ny kristianina rehetrarehetra hoe tsy maintsy hiala eto hiaraka amin'ny fanahiko ny nofoko, tsy ry havana. Ny vovoka ozy dia anina hiverina ho amin'ny vovoka indray. Zany mihitsy mivoalaza ao amin'ny Jaona 4:4 hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra, minoa koa ao an-tranony raiky misy fitoerana maro. Raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo. Ary andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia hiverina dia izay hitoerako indray ny hitoeranareo, hiaka anareo ety. Hijery tenin'Andriamanitra isika dia itoy kely vetivety eo anatin'ny retozina vitsivitsy mba ho tanysaiko aminareo satria anisan'ny somary tena mangiry firy tokoa ny kristianina rehetrarehetra hoe ina mahatonga ny kristianina na mitady vola raha dia ohatrany hoe mivoaka maraina fa tonga ihany raha pitso fa tanapolo ihany. Ohatrany hoe ny farana ny volana mandray 1 million d'ariary fa rehefa tonga ny ray volana ny 2 andro 3 andro ihany dia nanjavona ilay vola tao atokantrano. Tapahany zany sa tsy ho tapahany e? Mba tsy ho antra ny kristianina, mba tena anana ny maizy azy ny kristianina, tsy amin'ny ara-bola ihany fa na amin'ny ara-panahy aza dia tokony anana ny ara-panahy. Araka ilay nyteneny iray aman-dreny teo, za dia resy lahatra fa misy ozona mamatotra antsika ao. Dia jery tenin'Andriamanitra isika dia ny voasoratra atao amin'ny bokin'ny Isaiam-paminany. Isaiam-paminany voalohany ny 4:7 hatramin'ny 7:7. Isaiam-paminany voalohany ny 4:7 hatramin'ny 7:7. Zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny avoaloam-bolanareo sy ny fotoam-pivavahanareo dia ala ny fanahiko, mavesatra amiko izany, ka sasatra mitondra azy aho. Raha manaty tanana ianareo dia hitapo-maso tsy hijery ianareo aho. Eny fa na dia manao vavaka be aza ianareo dia tsy haino aho. Feno ran'olona ny tananareo, misasay ianareo, diovy ny tenanareo, esoritsy eo anoloan'ny masoko ny ratsy fanaonareo. Mitsara fa aza manao ratsy, mianara anao ny tsara, dinio izay rariny, anaro ny pampahory, omeo rariny ny kamboty, tsarao ny adiny mpitondra tena. Amen. Reto zavatra reto somary ho atselitsika ilainy aminareo satria le fototra ny aviana mihitsy mantsy. Matetika manko tsika kristianina rehefa nentin'ny hatsaran-tarehan'ity arivo ity dia tsy mahafantatra tsony hoe avy aiza moa za ty niala zay vao tonga teto arivo. Mety nisy ihany tena hoe ny onona teto fa tsy maintsy manana ny tanindrazantsika tsirairay avy. Reto zavatra reto zany raha ohatra maniry any aminareo any ambanivohitra any aingakaingana mihitsy, tonga dia ongoty dia dory amin'ny anaran'i Jesosy dia diovy. Voalohany raha misy asina maniry eo ankotaninao dia tonga dia ongotana aingana io dia dorana amin'ny anaran'i Jesosy. Asina. Faharoa, raha misy vahona maniry ao ankotaninao na eo amin'ny party misy anao ongoty aingana dia poteo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny antony reto zavatra reto ny antony dia zao: io asina io afantarana fa tena ny lalao fanafody be ilay olona petraka teo taloha ao zany hoe tena ny antenina napetraka ilay ody be ao zany tena famato tanàna. Zany hoe
raha naka mpanompon'Andriamanitra ianao zany a ny asa tamin'le trano dia ozy ny mpitandrona hoe apetraka fotsiny vato fehizoro dia vita ny fanangadiana fototra. Fa misy zavatra riavana tokony hopitehanao dia misy an'le zoro firarazana aloha. Jereo tsara le zoro firarazana io, misy zavatra tahaka an'izao fitangana izy io a. Rehefa nanao fasana indray andro dia zao ny fandehany. Vita le fasana dia zao ny nataon'le mpiray-tam-po hoe andao amin'izay hanamaizina fasana ozy. Zay a, misy an'izany sa tsisy aloha e? Hoe andao hanamaizina fasana, ho amaizinina le fasana. Aizava mpiray-tam-po aiza ny tompony antoka amin'ity fasana ity fa ho amaizinina le fasana. Zany hoe dadarabe zany a nefa tonga taloha amin'le fasana. Ao a? Dia io dadarabe io rehefa tonga taloha ao dia zao lasa izy miondritra ao anatiny eo ampovoany eo amin'io fasana io dia zao ny ataony hoe ny varavarana rehetrarehetra ato amin'ity tanàna sy mivoatra rehetrarehetra ato amin'ity tanàna ity hatrany ampitan-dranomasina dia mitodika ato amin'ity varavara-pasana ity dolidolidolidôly. Zay mihitsy ny tenen'le dadarabe ao anatiny ao a. Dia inona zavatra mitranga amin'izay ary? Variana fotsiny le pastera sy le mpiandra nanao an'le fangadiana fototra tao anatin'le trano. Fa tsy mipitehan'le zoro firarazana tao amin'le trano. Io zoro firarazana io zany a tena mifandray be loatra amin'le resaka fanidy fasana. Zay a. Ka antsy rehefa tsy mipitehana le zoro firarazana sy le zoron'le rindrina efatra dia zao rehefa vita tsara tarehy be le trano dia zao ny zavatra mitranga. Lasa ozy amin'izao zao tontolo izao hoe tsy nakana dadarabe hono le trano tsara tarehy dia le tompon'le trano mihitsy maty voaloha tao. Zany hoe misy antenina zany avy any amin'le varavara-pasana sy eo amin'le zoro firarazana. Dia tandremy tsara fa na dia efa nakana mpiandra raha le trano nediana fototra ka le trano anankiray eo amin'le ilany tsy nakana mpiandra fa dadarabeny eo dia misy zoro firarazana ao. Ka raha tsy mipitehanao le zoro firarazana tato amin'le nisy an'ilay le nakana mpiandra sy nametrahana an'le vato fehizoro a dia ohatra misy famato ihany eo amin'le tranonao. Satria le antenina avy any amin'le famato tranon'le olona ary amin'ny tadio fa io famato tranon'le olona tsy kristianina io a misy antenina ao makao mamonjy a an'ilay zoro firarazana ao amin'le tranonao vaovao. Dia io zavatra io zany matetika ataon'ny olona tsinitsinina hoe zay resaka zany ve fa tamin'ny andro taloha zany pastera. Fa raha ohatra tsy pitehanao reo dia zao ny zavatra mitranga. Tadidio tsara fa ho an'ny taranakao le trano sa tsy ho an'ny taranakao. Ka rehefa ho an'ny taranakao le trano aza gaga rehefa tsy namotika an'le zoro firarazana ianao sy namondrika an'le andro be tao anatin'le resaka satrana io a, aza gaga raha tsy miteraka ianao. Aza gaga raha tsy mahazaza ianao. Aza gaga tsony raha ohatra hoe zay tonga lany fa satria mibahana be loatra ao a le valalam-pitsiky a, valalam-pandany a sy ny raiky tapisaka ny amin'izany zavatra zany. Zay ny antony a mahakasika an'io le karazana io le satrana le inona le izy teo le asina. Zany hoe ny tanàna misy an'io zany dia misy inona ao famato akoatra n'le hoe naka ny dadarabe dia lasa nampiny vato karazany rebisy eo anatiny na vato fotsifotsy reny dia iny a no alefan'le dadarabe ao. Dia rehefa tonga le dadarabe dia zao efa fantany mihitsy hoe iny zao ny fanintsyn'le varavaranao. Dia lasa amin'izay izy a mitsongoloka veria ariny ery izy. Dia ohatrany hoe sanatry resaka fa io lohan'io zany dia io fitombenan'io ny atodiny any amin'le toerana nanaovany an'ilay izy a. Dia misy ozona ataony eo dia inona le ozona ataony? Tahaka an'izay koa zany a, tahaka an'le ozona nataony tany amin'ny fasana ihany le ozona nataony. Zao ny ataony. Mba rehefa tsy hanompo an'ity Andriamanitra hoetiketo ity ozy a dia tsy maintsy ho faty daholo ny taranany rehetrarehetra. Zay le ozona teneniny eo a. Dia zany zavatra rehetrarehetra zany a mahakasika an'le resaka ao anatin'ilay misy a karazana maniry eo tokotaninao. Ny faharoa anatin'io zavatra maniry anankiroa reo a dia jereo fa misy voninkazo atao hoe telomiova. Telomiova
telo miova ao amin'io tanàna misy anao io. Jereo tsara fa rehefa misy an'io ny tanàna dia zao maty daholo ny lehilahy rehetrarehetra ao amin'io tanàna io. Le telo miova dia ohatrany hoe somary fotsifotsy kely tsara tarehy dia sady misy violet izy. Dia vonoina aingany ireny zany dia dorana amin'ny rahan'i Jesosy fongorina mihitsy. Maniro azy izy io satria io le satrana le voalohany ao anatin'io vahoana io zany efa misy antenina daholo reny, misarika an'ireny. Zany hoe zay fanafody gasy rehetrarehetra zay fantatra le devoly tena hoe afaka hiara-iasa aminy eo amin'ilay tanàna dia alefa ny dolidolidolidôly dia tandremy tsara fa misy reo granta, fantatrareo le granta. Raha misy an'ireny eny amin'ny toerana misy anareo tonga dia esory dory amin'ny anaran'i Jesosy. Io le granta io izy na mainandro na meritrandro na mainandro dia vokatra foana izy. Zay vokatra foana izy. Zany hoe ny hevitra io zany ny arena rehetrarehetra ao amin'ilay tanàna lasa n'io granta io daholo. Zany hoe le arena rehetrarehetra avainy aminao any zany ao anatin'ny tokantranonao lasa n'le granta dolidôly. Zany hoe mamoa be mihitsy io granta io dia misy loko samihafa be dia be ao aminazy. Raha mahita an'izany nareo mbo jereo. Misy ohatran'izao manko pastera. Tao amin'ilay toerana anankiray zao tena hoe nisy mpanompon'Andriamanitra nipetraka tao amin'ilay toerana dia nakanay mihitsy izy tamin'izany inona ny hevitra ity pastera ozy dia nazavaina moa ilay izy hoe misy zavatra tahaka an'izao ray aman-dreny ianao zao mafana fo be antany ianao mantsy anazy firy taona ianao mipetraka teto zay satria ianao mpiandry efa 30 taona efa mpiandry aho ozy efa ray aman-dreny iraka ihany koa dia inona ny zavatra tsy karotra ao raha dia zao no nataony. Zaho ozy ray aman-dreny tena nafana fo tamin'ny asan'Andriamanitra fa rehefa tonga teto dia somary natory le asan'Andriamanitra natoko. Dia hitanareo amin'izany satria mametraka an'ilay fanontaniana mantsy pastera hoe raha mpanompon'Andriamanitra ny eo amin'ilay toerana na eo amin'ilay misy fefy grantany toerany dia ohatrany lasa misy blokazo azy tonga ny aminao, ohatrany lasa misy fanamam-piempotra zany hoe ataon'le heriny io zavatra io mihitsy zany satria io zavatra io zany asa maizina izy io. Ataon'le herin'le zavatra io mihitsy hoe ataony izay andemenanao satria raha vao velona le finoana ao anatinao nareo zavatra rehetrarehetra eo raha tonga dia maty amin'ny anaran'i Jesosy daholo. Raha mandinika tsara ianao fa ny zavatra tsy mazava amiko loatra eto hoe na ohatra izy ve le amin'ny tanàna ohatra za zao tsy nalala fa za mihitsy mpiandrana amboly an'le izy ohatra ny la asina ohatra zao hoe tiako fotsiny le izy mampanompon'Andriamanitra anahy dia lasa misy sampy foana ve zay ny zavatra mampatahotra kely fotsiny mantsy so ariparipaky ny olona fotsiny daholo mantsy le izy rehefa avy eo nefany nandray mety hoe ohatra ny malasa saina kely mantsy hoe rehefa granta ve dia tonga dia tsy maintsy hoe misy heriny amin'izay daholo na ohatra zara zao mafana fo fa ny amantsy mifahalalako anazy hoe raha mpanompo izy io tena marina mihitsy le voalazanao teo fa ny mpanompo sampy ny dadarabe dia matetika tsy maintsy mamboly asiny. Iny zany efa fantatro misy tamin'izay nanompo sampy ny antony zany ahafana mampita hery sy misitona hery karazana antenina mihitsy iny tsy tohifako iny fa fotsiny hoe ny fanontaniana mipetraka hoe nitapahako ohatra zao le asina teo somary hitsangana kely ihany aloha tapahako le izy fa za mihitsy ny ray amin'ny hoe matiako fotsiny le izy satria za ty amboly dia eo amin'izay hoe tsy mety tsony ve ny ambolena azy ve sa hoe tokony tsy amboly tsony raha ary le grantako ve ohatran'izay ihany koa ohatra zao hoe raha ohatra ka nataon'le olona teo aloha izy tena alako mihitsy tena alana satria misy zavatra efa misy heriny tsy le azo mantsy ny ratsy tsara zavaina amintsika fa le izy ohatran'izao hoe mpanjaka be ny tany tsy le mahazo azy maharatsy azy fa le anarana nomena mihitsy hoe mpanjaka be ny tany dia lasa misy hery ho azy le izy zany hoe misitona hery araka le resaka teo tsy voazavo anatinatiny ray zany fa fotsiny hoe tiako antaniana hoe raha za ve zao mipetraka teo amin'le toerana efa nalako le an'le olona teo taloha fa za zao pasteur dia mba tena ty amboly an'le izy fotsiny dia raha maniry eo tokotany dia mbola mety misy akony ratsy ve sa hoe tsara ve tsy mamboly fotsiny tsotra fotsiny so mantsy ripaka eo daholo ny grand tan'olona sy rehetrarehetra any ka manjary izy ny olo hoe lasa zafady indrindra fa resaka
Entopoko tsara fipetraka le fanontaniana pastera. Zao hafa mihitsy manko le hoe za zao avy aty Antananarivo dia nitondra granta fotony akoroa dia ndandeha amboleko satria zavatra tsisy ninona no amboleko azy. Zay a. Fa le granta zany a efa nisy toerana teo amin'le granta namboarina ny trano voaloha dia mivonoana dia iny fa mbola nitsiry ihany izy. Namboarina indray ny trano faharoa dia mivonoana iny fa mbola nitsiry ihany izy. Samy hafa manko zay a. Zany hoe le granta zany a efa tainy amin'ireo andron'ireo razambe. Zavatra efa tainy aloha zany ireo. Dia ho an'izany magranta zany zareo fa tena tsilo daholo ny manodidina azy. Tsilo. Zavatra tsilo manodidina azy a. Raha mianjera ao anatin'izany ianao tonga dia miditra hopitaly na dokotera satria voatsindrona ny tsilo rehetrarehetra ao ianao. Dia io zany a misy zavatra tokony ho fantaritsika mpanompon'Andriamanitra ihany io a. Satria indraindray tsika mety hoe voasarika le hoe tsara tarena zany zava-maniry zany laingin-javatra zany tahaka an'izay le iny izy ity le voninkazo telo miova. Tena voasaritsy tsika hoe tena mamokatra kosa andray tena tsara ane zany fa le endritry le fahavokarana iny a aseho an'Andriamanitra mihitsy hoe le fahavokarana tokony ao anatin'le tokantranonao a lasa lao amin'le granta daholo izy mamokatra. Inona ny mahatonga anazy mamokatra? Ohatran'izay koa ny volontsangana. Io volontsangana io dia ohatran'ny mitovy an'le granta ihany a, ohatran'ny hoe fandevenan'ireo olona taloha le ody rehetrarehetra ao anatin'io volona volontsangana. Dia iny a tsy voalaitra mihitsy iny zany na hiady an'iny ary ianao a mbola maniry ihany eo, maniry ihany eo. Raha tsy hoe ianao mety manana fameza-pahasoavana mihitsy ianao hoe tena misy ody atsy misy ody ary. Ka ohatran'izay a mahakasika an'io a resaka granta io. Raha ianao zany mamboly azy hoe toerana tsisy ninona, tany nividinao dia mba tiako ataoko fefy ny granta, dia tena hoe efa nentinao amin'i Jesosy kosa le izy. Zay a. Resaka mpanompon'Andriamanitra ny resaka eto. Hoe ianao zany mamboly azy dia tsisy tany tsara tare. Mba asiana granta kely fefy avy eto a dia ato mivavahady rehefa zay dia hitanao mihitsy hoe za kosa anie namboly an'ireto niaraka tamin'i Jesosy e. Zay a. Fa raha ho anao zay tonga eo amin'le toerana zany ka hoe ahoana ary ty zavatra mandrobona be ty, na maina andro na atoandro ny andro na meritra andro na tena maina 4 degré ny masoandro a, io izy fa mbola mipotra eo ihany. Dia ohatran'izay koa le voninkazo telo miova io, be dia be ny sarotiny amin'io ny olona. Voninkazo tsara tareva eo izy, dopotehana tao inona. Fa rehefa naniry tao amin'le toerana le voninkazo dia izao, jereo fa nitsika tsikelikely ny lehilahy rehetrarehetra eo amin'le tanàna. Dia variana ianao hoe lasa nandeha vary mandeha ve? Tsia. Fa mematy ny lehilahy rehetrarehetra eo. Dia farany a, iza sisa mivelona eo? Vehivavy rehetrarehetra mivelona eo sisa. Zany ry havana atao hoe sekre zany. Dia jereo tsara verina any amin'le fasantsika, jereo fa eo amin'io devan'io fasana io a, tsy maintsy misy vahona anankiray eo maniry. Rehefa mandevina nareo tsy haiko any amin'ny fasana rehetrarehetra, misy vahona anankiray eo na misy an'le karazana sahondra maniry eo amin'ny devan eo. Dia matetika rehefa tazan'le dadarabe ianao ka mipetraka eo dia izao ny ataony, mikisakisao izy fa tsy azo mijoro ao amin'ny fanitsin'io fasana io. Zay a. Dia zany ihany koa misy heviny ihany koa zany le hoe rehefa avy any amin'ny fasana ianao dia inona ny ataon'le olona tsy mino aloha rehefa tonga eo am-baravarana? Mandrehatra afo izy dia titsaina le afo. Reny a mampahombo, mampahery a lay fomba nataon'le dadarabe nanomboka tainy amin'ny fasana hatraty amin'le tokantranonao. Ka ho antsika zany, ho antsika kristianina, mila mahafantatra tsara mihitsy tsika aloha hoe inona ny zavatra mety, inona ny mahatonga an'izany rehetrarehetra zany. Raha ohatra zany mbola hiainanao amin'izao vanim-potoana izao ho tapahana ny ozina, dia tadidio tsara. Maninona mahavita trano be ianao? Tena trano tsara.
jerena misy chambre anankidimy enina ao amin'le toerana, miteraka 5 ianao 4, dia zao ny ataon'ilay renim-pianakaviana. Mba manana chambre ray avy ny zanako mivavy kely, vita le trano. Io ny chambre anareo raiky izy misy 3 vavy izy ao, misy 2 vavy. Ito ny chambre anareo zanako lahy, misy 4 dahy izy ao, 5 lahy. Androtry le naniko anana an'le trano fotsiny a, ny afaka namanko tao le ray aman-dreny. Fa tao anatiny 5 taona 1 taona tsy hitany mihitsy ny chambre an'ireo zana mivavy ireo. Rehefa taony nandeha ny taony elanela tsy namangy an'le tao anatin'le chambre le renim-pianakaviana, dia zao lasa mifanambady samy vehivavy le zanany ao anatin'le trano. Dia tahaka an'izay koa le lehilahy namena chambre tsara tarehy izy 3 lahy hoe ato mba sambana anareo lehilahy fa ny anay vehivavy aty e. Dia sinanika fotsiny le raim-pianakaviana sy le renim-pianakaviana le kitapiny finosana ary amin'le chambre any ary hoe ay milamina zany trano zany, kanefa lasa mifanambady samy lehilahy le zanany tao. Io zavatra io zany ozona avainy amin'ireo razambe rehetrarehetra. Le zavatra nitokavin'le dadarabe tao anatin'le fasana hoe ny varavarana rehetrarehetra eto amin'ity tanàna sy mivoatra ity a, dia tsy maintsy mifanitsy amin'ity varavara-pasana ity avokoa. Jereo tsara zany a, nahatra ny ampitan-drano Masina renao zany maty, dia tadio fa tsy maintsy ho any ambanivohatra lavitra andrina any amin'ny tanyrazanao ianao, dia any amin'le varavarana inona, varavara-pasana le nitokavin'le dadarabe. Zany tompoko ny mahatonga ny hoe inona ny solution hanapahana ny ozona. Ampanetretena fa rehefa mpanandreny tena taloha efa elaela dia niaraka tamin'ny neny Bertina kely mifona neny. Raha mare izany ianao fa izy moa dia anisany tena hoe nanoro ary tena hoe ahoana ny fomba napahana an'ireo fanidy fasan'ireo. Fa rehefa tonga tany akanjo tsara tarehy menjaika tsara ianao miala aty, fefa misy fitaovana apetraka Jesosy mihitsy tao hoe manao akanjo ohatran'ny akanjona mpanao saribao dia lasa miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy mahita ny olona hoe inona ary ny ataon'ireo olona ireo, fa ny nataon'ireo mpanomponana tena tapahana mihitsy io fandika rehetrarehetra io, zory firarazana rehetra io. Fampanetretena fa teneniko anao fa rehefa natao zany zavatra zany a, mandraky tia ny androany mbola tsy nisokatra izany fasana izany. Tiako tenenina dia zao hoe tsika rehetrarehetra mihitsy aloha no mila mahafantatra hoe avaiza ny fiavian'ireo razambeako, satria matoany nisy maty tanora tao anatin'le tokantrano e, dia nisy avaiza aloha le izy ny ainga tany amin'le razambe aloha, matoa nisy fivadiany lasa amin'ny lahy tao anatin'le tokantrano na le lasa amin'ny lehilahy mifanambady, avaiza le izy ny ainga tany amin'le razambe aloha. Matoa nisy fivadian'le vavy samy vavy tao anatin'le tokantrano, avaiza le izy ny ainga tany amin'le razambe aloha. Amerina kely ny tantara fa tsy tany amin'ny andro mifanjana tany, tsy ny aina tany fa zao mba nanontanytany tamin'izany fotoana izany, satria fototra anankiray ozy nipoiran'izany zavatra zany. Dia zao reo vazaha rehetrarehetra nanjanaka kristianina rehetrarehetra dia tadio tsara fa nanana ny razambe an'ireo. Rehefa nanana ny razambe an'ireo dia zao nisamborona ny kristianina rehetra na ny lehilahy rehetrarehetra natao nanaovana asa terivozina. Dia rehefa natao nanaovana asa terivozina dia zao nanaovana filany ratsiratsy mahita tany, tsisy vehivavy tany fa samy lehilahy. Ny lan'ireo vazaha rehetrarehetra izay nandefina ny kristianina rehetrarehetra, tahaka an'izay koa ny vehivavy nandehanana natao asa terivozina dolodolo ireo a. Dia ireo zavatra ireo rehetrarehetra rehefa nataon'ireo vahiny ireo amin'izay zany ny kristianina rehetrarehetra, dia efa nisy razambe tany aloha tany tamin'ireo vazaha ireo. Zany hoe le lehilahy malagasy zany a sy le vehivavy malagasy zany efa nisy nananjanaka mihitsy tamin'izany raha ny tantara. Dia io zanaky le vehivavy malagasy eo amin'izay a misy raha mikoriana avy any amin'le olona nampijaly an'le malagasy na le kristianina. Dia avy eo amin'izay le izy a ny zavatra tsy fantatra le malagasy zany a, le vazaha rehetrarehetra tany aloha tany efa nanana ny razambeany a, navita an'le karazana sodomita, nanatanteraka ny karazana mety hoe ozona
fanambadian'ny vavy samy vavy. De nepita amin'izay le izy taty amin'ilay malagasy amin'izay le efa nanaovana asa terivozina, de nepita amin'izay hoe tsy haiko hoe génération firy zany amin'izao tsiky poiran'izao fotoan'izao zany a azo lazaina hoe mipotra ihany le izy fa zao somary mbola matimaty. Satria ny antony de zao tena rombotra satana manakona an'izany ao anatin'ny saitsika kristianina, rombotra ny devoly mametraka fisalibolana na blokazy. Tsy afantaranao ny zavatra marina hoe inona moa mahatonga an'reto ray aman-dreny reto a nisy an'izany karazana fivadiany lasa am'la zany taloha. Ozina dôlidôly io ry havako a, ozina dôly io. Ka azagaga raha ohatra hoe zanakao naleoko ny kibonao anatin'ny tokantrano lasa mifanambady samy lehilahy. Mety zany sa tsy mety? Zay le zavatra namipetrako teny amboloha hoe antanio ny tenanao aloha hoe avy aiza ianao de ndeha aiza de ho fantatra ao amin'izay. Satria raha ny voalazany bokon'ny Matio anie, Matio 7 de zao ny ataony hoe mamoaza ozy vo maninona ozy vo mendritro ny fibebahana de tadidio tsara fa tena ratsy sady mangidy ho atsika kristianina tompoko a zany karazana ozina mamofady eo anivon'ny zanaka sy ray aman-dreny amin'izao ora sy fotoan'izao. Amaranako ny fampianarana fohy de zao hoe ndray andro a rehefa namonjy fanasana zay, le fanasana de atao hoe tany alavitra andrina tany, de nanana zanaka lahy le renim-pianakaviana sy ray-pianakaviana. De zao no nataony hoe amonjy fivorim-pianakaviana zay ozy izy pastera mba hoeto ambavaka ozy fa mba maniry mihitsy aho ozy satria nandritra ny taonany eo ozy nitezaina eo an'io zanaka io a fa tsy mba nahita maso aho hoe eny nisy mba fofombadiny, eny mba nisy olontiana, eny araha afa hitondram-bavaka tsika. De rehefa nandeha ny fotoana dia zao ny zavatra nitranga. Tonga ny fianakaviana rehetrarehetra satria tonga le fivorim-pianakaviana. De tena naniry mafy le rem-pianakaviana de nampiantso an'le zanany lahy, ho no anaka mba fotoana zao ozy mba te ahitana ohatrotry ny ahoana loatra lahy ny fofombadinao mba te tianay mba ho hita zany e. De zao no nataon'le zanany lahy, ny aneniko io zany foana ve rehefa manao an'izany a tsy arakarak'io ianao fa mivadi-pola zainao maditra makatsy makaroa. Zay ny anaka ozy efa melehibe ho aiza ny tany alehanareo raha maninona zay zany mba irinina eny. Tonga le fivorim-pianakaviana ndahoara ozy fa ho hitanao rehefa lasa nandeha amin'izay tonga ny fivorim-pianakaviana akany anatin'ny reny manko matetika misy présentation any hoe fianakaviana zanaky ihany e mba hitsangana eto ampovoany de didinina eo daholo de lasa manao présentation le fianakaviana. Reto ny zay zao avato ananina de reto ny zanakay de reto ny zavikelinay de tia ny vinanty vavinay, tia ny vinanty lahinay. De tena ontsany le ray aman-dreny e, tena ndry raha mba ny zanako ozy nanao takan'izao. Nandeha ny fotoana de zao hitsangana amin'izay le ray aman-dreny sy le zanan'ireo. Reto ozinay a, reto ozy no fianakaviananay tia ny zanakay, tia ny namany ozy. De nitsangana le zanany lahy, zao no nataony. Zaho ozy mba hanao présentation ny tenako, mialatsiny roneny ozy. Neny izy efa ela nanontany hoe aiza ny fofombadinao a, ka ino fa manoloananao zao roneny ny fofombadiko, de mifanoroka izy sy le lehilahy namany teo. Mafy zany, tenenina anareo zany, mafy zany. Ka niafatra ao anatin'izany fijoroana vavolombelona tena zavatra nisy zany a, niafatra petraka ao anatin'izany de zao. Aza metehatra tsony hoe efa tranonao confortnao le trano de mba hoe ao le zanako de ao fa mba jereo le zanaka ao anatin'ny confort roa e. Mety zany sa tsy mety e? Jereo le zanakao arao maso hoe ohatry ny ahoana ny fiainanareo ato raka izy matory amin'ny alina. Fa ny olana de zao titenitsika ray aman-dreny. Maninontsika ray aman-dreny? Titenitsika ray aman-dreny.
indraindray ny olana dia zao tsika ray aman-dreny tena mivavaka mifadihanana mihitsy atsy amin'ny lefitrano a le zanakitsika nefa manao ny ataony mandeha daholo ny firaisan'ny lahy samy lahy ny apelina video mampiseho sary tsy fampiseho masoandro aza gaga raha tonga ny apitsoka mivoaka avany ny zanakao dia manao kavinorina ny sasany aza gaga raha tonga ny apitso miaro voaka avany ny zanakao manao zipo fokely ny sasany mety zany sa tsy mety satria le fototra nitezana ao an'le zanakao mihitsy tompoko na tonga le zanakao lasa nanao foana ka manomboka eto zany na iza raha aman-dreny tonga eto na iza mpifankaty tonga eto ka niteraka izy rahariva dia rahariva ihany dia mandehana makany amin'ny sambara amin'ireo zanakareo reo jereo mihitsy na dia neny anatin'io telefônina ampiasain'io azy zoanao zany ray aman-dreny ianao zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ozy fa maninona na dia antitra azy izy dia tsy ala amin'izany jereo zany satria zany anery havana mahatonga n'le lasa mikorosfantsika miazakazaka manompo an'Andriamanitra tsika kanefa ny simbikazo amin'ny masonao ara tsy hitanao ataonao ahoana ny azakazaka ny anala ny simbikazo amin'ny rahalanao mety sa tsy mety fa jereo mihitsy zany hoe manahoana vao mipaika amin'ny valam-pifolo taona ny zanakao anontanio izy hoe manahoana ianao zao atsofo mangina mihitsy ny zanakao lahy mifampiresaka aminao ray aman-dreny fa tsy hoe vita ny voky tsaramaso henakisoa sosisy karoty voky kotleta maro an-trano fotsiny dia bonehako ao dia avy eo rehefa mipoka le zavatra ny ambadika any a zay vao hotsika ray aman-dreny hoe afa-baraka zay nefa iza nanala baraka n'le zaza le ray aman-dreny ihany satria variana tao amin'le sambrana izy fa tsy mbona tsiary hoe misy sambra natokako ho an'ny zanako ane dia mila jerena zany le sambra manomboka androany sa tsy mila jerena mila jerena androany dia jereo mihitsy io telefônina io ao anatin'io zanakao io aza manaiky mihitsy an'izany hoe zay efa olon-dehibe rineny raha manana tokantrano le zanakao a dia manaiky afa mety efa manana prévu manokana izy fa raha mbola tsy manana tokantrano kosa re tompoko amiangavy anareo ray aman-dreny a ndana mba makany amin'ny sambran'io zanakao io jereo ny telefônina antatilo mba jereny dada hoe anamboarana anao ndray amerenana anao ndray amin'le fitiavana voalohany fa tsy hoe koa ianao hoe tonga ao amin'le sambra dia hiazakazaka ianao hoe ahoany reto inona ny zavatra ato magatsy magaroa mety sa tsy mety tsy mety zany fa raiso ampitiavana hoe anaka zany ty anao tena tiako ane ianao tena tiako ianao a matoa zay vaty mba tonga kely eto onery firotoana ianao zay nampiandry anao firotoana zay nampanompon'Andriamanitra tao anatin'ity sehatra ity a raha tsy nanao an'izany ianao androany a anao an'izany ianao androany mandiana mihitsy makany amin'ny zanakao vavy makany amin'ny zanakao lahy anontanio izy hoe inona ny olana ato amin'ity sambra ny toeranao ty io ny olana manko a averitro tsara variana fotsiny tsika hoe manana trano be zay manana fiaro zay dia ao amin'izay fefa samy manana ny tokantranony ao dia ny zanakay efa misy sambra anazy manokana dia zay ataony ao mety zany sa tsy mety fa tena tompona andraikitra tompoko ianao ray aman-dreny tompona andraikitra ianao fa raha tsy mahatsiary tompona andraikitra ianao a tena miteny aminao ao hoe aoka mba tena hoe samy andinika ny tenantsika tsirairay avy zay a no fampianarana avy aty amin'ny pasteur lalaina mahakasika an'ireo rehetrarehetra ireo a raha misy fanontaniana moa anatin'izany satria ny zavatra tahaka an'izao mantsy misy zavatra tsy azon'ny olona ararotina ihany koa nefa ny fotoana mba handalovana eto tahaka an'izao na iza mametraka an'izany fanontaniana izany ao ny ray aman-dreny moa andray araka ny teneny teo hoe misy ny karazana Facebook na SMS alefany amin'ny tsirairay eny a dia izy ihany koa ny amaly ao anatin'izany a nyzay ray aman-dreny ao anatin'izany moa dia tsara mampafantatra hoe miakatra eto tokoa zany andiany fitsaran'Andriamanitra zay tarian'ray aman-dreny igoro a zay anisany tena mitety fiangonana tokoa ao anatin'izany hoe fanapahana ozina mijery mihitsy hoe ina mahatonga ny olona osaosany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra any ina mahatonga ny olona marefo any amin'ny fanompoana an'Andriamanitra any zany anery havany tadidio tsara fa matoa ne napina io volondohanao io matoa napina ny hao ao anatin'io volonao io misy dikany eo sa tsisy tahaka an'izay koa le asan'Andriamanitra eo aminao zany hoe jereo ohatra mitady hao an'io zanaka ao anatin'ny tokantranonao io mihitsy le fototra natonga anao narefo teo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra jereo tsara reny a dia rehefa hitanao reny dia hotsaronao hoe aikay tena misy zavatra tena mbola tsy hitako fa naseho an' Jesosy ianao androany
dia izany rehetrarehetra zany a atsipy zany ho any anatin'ny foniny tsirairay avy a mba tena andinidinika an'izany tsika tsirairay avy a fa eto ambonin'ity tany ity a tsisy olona tapitrohatro ny famarinana eto tena tenenina anareo amin'ny anaran'i Jesosy zany. Olombelona nofo sy ratsika sy ianao neto, zasy ianao neto na iza mandreto na iza miteny eto androany. Olombelona nofo sy ratsy tsy manam-pahefana eto ambonin'ity tany ity zasy ianao, fa na dia minitra sy ny segondra ary afaka ataon'i Jesosy Kristy manala anao eto. Ka dia izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe araroty ary ny andro azo anaovatsoa fa meratsy izao fiainana izao a ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fiadanana. Saotra indrindra tompoko. Saotra tompoko. Saotra ny ray aman-drenitsika any amin'izany. Eny ary alao somary na dia efa sika tonga dia marina ary satria hiditra amin'ny efa bebantsika. Alao somary asiana fanazavana kely amin'ny mahakasika an'ilay zava-maniry teo. Manjary sao dia manjary sahirantsika. Korinthiana voaloha toko 5:10. Andininy fa 7:30. Korinthiana voaloha toko 5:10 andininy fa 7:30. Dia amin'izay azotsika mantsy le izy satria somary nitatra kely tamin'izay le izy dia tsy maintsy azavaina ihany fa ndresaka tsy azo mampiazo azo dia manjary avy eo sao sahirantsika. Ny Korinthiana voaloha toko 5:10 no fanazavana mahakasika an'izay zavatra andresany ray aman-dreny teo izay. Tonga dia andininy fa 1:70 satria tsy manam-potoana be anazavana an'io tsika fa mitery kely ny fotoanantsika dia misy anankiray abebaka antsika avy eo amin'izareo reto reto andihan'ny fitsarany reto iandamy maro zareo dia misy anankiray abebaka dia mirosotsika avy eo amin'ny fanapahana oziny. Da ary Korinthiana voalohany toko 5:10 andininy fa 1:70. Miara-mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ataovy mafy isa roa telo, hafa ny voninahitry ny masoandro ary hafa ny voninahitry ny volana ary hafa ny voninahitry ny kintana, fa ny kintana anankiray dia hafa voninahitra noho ny kintana anankiray. Sao ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany dia misy ny atao hoe voninahiny. Dia rehefa nanompo sampy zahay tamin'ny fotoanandro dia ny atao hoe voninahiny ao amin'ny fampotsampy dia hoe asiny. Manana ny asiny atao hoe mahizy azy daholo ny zavatra rehetra rehetra. Dia eto zao ty Korinthiana ity tsy voatanisy eo daholo moa fa azo ny tenena teo hoe afaka ny voninahitry ny vato dia afaka ny voninahitry ny voninkazo dia afaka ny voninahitry ny biby dia afaka azo soratana tao daholo zany. Zay na tonga n'io teny io manao hoe tsy omby ana zao tontolo zao ary nandroatana amin'ny baiboly. Dia la teo hoe voninahiny zany dia hoe asiny. Dia ireo zavatra rehetra hitantsika ireo dia men'Andriamanitra ny atao hoe asiny daholo ireo. Ohatra anankiray raha tsy azonareo zany ny voninahitry ny voaroazo dia manome calcium. Raha vao mifito dia taniana ho dada dia sotroina dia manome calcium. Fantatsika koa zao ohatra ny reny roatra dia ny vonina roatra taniana dia sotroina dia mahafaka diabeta. Zay zao le voninahitry le zavatra anankiray zay. Dia izy io nefany fantatry Lucifer reo voninahiny reo hoe ty zavatra ty raha atao an'izao dia manome an'ity. Dia nampitainy Lucifer tamin'ireo mpanompo sampy rehetrarehetra eo. Dia raha rety ambonin'ny tany raha eto Madagasikara dia ny kalanoro ny tena anisany mahafantatra an'io. Kalanoro mahafantatra hoe ty ravikazo ty raha ampiasaina zao dia mahasitrana an'ity. Dia tsy mena izy io raha tsy manompo azy ianao. Dia zay matetika mahatonga ny olona mpanao ravikazo ireny manompo kalanoro. Dia io no manome an'ilay dadarabe ny secret hoe marary an'izao izy ameo an'ity taniany dia ty mahafaka an'ity zavatra ty. Dia ny tanjony kombineny izy anankiroa. Ameny anao ilay tena remède fanasitranana tena izy fa afangarony amin'izay asany dia voly eo ambadika. Amin'izay rehefa sitrana ianao tamin'ilay zavatra nomeny, izay nomen'Andriamanitra ilay zavaboary, dia miaika ianao fa mahay ilay devoly. Azonareo ve izany fanazavana zay sa tsy azo ohatra mivanaka fotsiny nareo? Zany hoe ohatra zany hoe mena ianao hoe ty rano ty rano raha voalainareo reny dia ohatran'izao dia fantany nefa ny rano zao dia misy hery, ny afo dia misy hery, ny tany dia misy hery. Dia fantany hoe rehefa mandro amin'ny rano ianao mazoto olona mandro mazoto. Raha misy olona mazoto mandro amin'ny rano dia mitombo hery. Tsy hoe akory hoe pouvoir le rano fa misy inona moa zany voninahiny manokana ny rano. Zay ohatra anankiray raha manala kapy ianao dia mandehandeha amin'io tany maina fotsiny dia misy hery sotominao avy amin'ny tany. Azonareo ve zay? Raha mitaninandro ianao ka misy leriny hoe 10 minitra amin'ny masoandro zao degré dia mitombo ny calcium ao anatinao. Zay le voninahiny zay. Dia io voninahitry ny zavatra io Jehovah nameny an'io satria any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Dia io trandrahan'ny Lucifer satria fantatry Lucifer ny secret an'io.
fantatry losifera niteraka be lera manambady amiteraka zao adijady de zao ny zavatra misy aminy fantany zany hoe tontolo ara-panazy tsy takatra ao fa takatra losifera de ainy mampiadipiady an'ireo sy manambatambatra an'ireo de nampitainy reo anisan'izany zao ny atao hoe manampahalalana ny egyptianina reo le mpanandro sy pisikidiny egyptianina malala hoe raha tiany atao an'ity de mamoaka an'ity zavatra anakirity de afaka avadika raha ihany koa ny rano misy tontolo ara-panazy ohatran'izany zay fantatr'ireo de ny kalanoro mahafantatra an'io raha eto Madagasikara hoe anisany hoe ty ravikazo ty raha taniana ohatran'izao de ataon'izao de mamoaka an'ity any matetika fa tsy ny rehetra amin'ny akabeny ny olona rehefa te halala ny remedy anankiray de manontany dady anankiray na manontany kalanoro anankiray amantarana amohan'le kalanoro satria meny losifera azy ny fahalalana momba ny zava-miafiny de io zava-miafiny io no ampitainy amin'ny dadarabe de le dadarabe ndray no mampitany io amin'ilay olona marary tonga ao aminy de ny tanjony amin'izay rehefa sitrana le marary io tamin'ny alalan'le zava-boary men'Andriamanitra de ohatrany hoe le dadarabe nay de le dadina tsony zany ny tena nanavy nefa inona ozy izy le fandarantsika amin'ny ray ora langy any devoly zany tsy le dadarabe ny mahay fa le zavatra meny Jehova mihitsy no misy an'izay le hoe tia mame kalisoma de lasa noho ianao nakan'izy tany amin'ny dadarabe de nanasitrana le izy de io koa no mahatonga ny olona indraindray manenjika ny FPVM hoe ry zareo mihinana an'izao borona sy rehetrarehetra io nge tsy hoe ho an'ny olona rehetra fa valim-bavaka avy amin'ny Jesosy misy olona zao teny aminay kohaka foana de nangataka de namety torevitra Jesosy tamin'ny nofo hoe minany ianao pervense raviny anankitelo fotsiny de tany ena de ho anazy zay ny nandaitra fa tsy tsika mianakavy koa mahin'izay de anao pervense dao de lahatra am'izay tsika eny amin'ny pavillon inana an'izay azonareo tsara ve le resaka zany hoe tsika koa afaka manontany an'Andriamanitra mihitsy ny fanafody tsy ny tapakazo sy ny azo ny ratsy fa izy nampiasaina tao amin'ny fanompontsampony na ratsy azy ka ny afienany devoly fa za misy taona zao rehefa tena reraka mampiasa de mampiasa an'ireny inona moa ty le papay ravina papay de mandro am'ireny ao petra tena mamerina hery fa tsy le ravina papay ny topoko akory fa iny any Jehova iny de azoko ampiasaina satria za zanany de ampiasain'ny zanany le zavatry ny dadany fa le izy le zavatry ny dadantsika zao mantsy ny zava-misy le zavatra meny dadantsika angalarin'ny devoly de ohatran'le devoly ny tena mahay mampiasa azy de lasa ohatran'le devoly mahazodoko ao ambadika nefa tsy anazy akory izy fa an'le dadantsika le izy de le tsika tena tompony indray mianahana ka miandry an'le mpangalatra hoe mba meo anay ry mpangalatra le zavatry ny dadanay ho ampiasainay de zay tsika vao mampiasa ny zavatry ny dada izy le mpangalatra mana hoe tsy amenay ty raha tsy miakohaka eto aminay ianareo de tiany ianao iakohaka eo aminy fa tsy eo amin'le dadanao mpamorona anao de zay ny laviny fifoazany zay any Jehova antany sy zay rehetra eo aminy de ampiasaina le zavatra rehefa hoentina ao amin'i Jesosy fa le asin'le izy kosa zao ohatra fantatry ny mpanompo sampy fa ny asina mihitsy de misy hery zay tsy hita ho azavaina fa tena misitona ody mihitsy araka le fanazavana teo tena misy ary ny tranon'olona dadarabe tsy maintsy misy asina maniry eo ahafahany manasina de natonga an'le ray aman-dreny teo teny hoe tapahoaingana mba tsy sangojingojy amin'ny fampotsampitsika de aloha tsy misy toy zay misy eo ihany nefa ny mampisangojy ny fiainatsika mino angamba fa mazava aminareo am'izay le tiana hatongavana zany hoe tsy le zava-maniry akory ny ratsy fa misy hery mora ampiasaina ao anatiny zany hoe misy zavatra mora trandrahana ampiasaina amin'ny fampotsampy ka raha vao tsy miambina ianao na tsy ampivavaka de mora hidiran'le devoly le zavatra anankiray de aloha raha mahita azy hoe tsy misy mba tsy fangaro ianao tapahana avy hatrany ohatra ny hery miborona de manohatra ny herina mpamosavy misy amin'ny zavatra ao anatin'ny borona singa tsy zaka ny asana mpamosavy fa tsy hoe le borona ndray koa lasa Andriamanitra miaro amin'ny mpamosavy akoa rehefa aveo fa na fianoana borona hatrany anaty volaninao rehefa tsy mivavaka ianao tonga foana mpitaingina sprinter amin'ny alina mpitaingina sprinter fa efa za moa fa tsy te hanao zavatra imezana hoe fa tsy ny antony fa le resaka koa mba ho sérieux tsara le resaka dikan'izany raha miresika hoe hafa ny voninahitry ny kitana noho ny kitana anankiray de misy an'le atao hoe voninahiny napetraka Andriamanitra amin'ireo zava-maniry rehetrarehetra ireo de reo io fanafody ho antsika eny amin'ny dokotera io tompoko de zava-maniry any izy io no namboarina de ny compressena de navadika pile tsika manao hoe ratsy ny tapakazo hoe ratsy ny zao tsy le tapakazo amin'le anarany no ratsy fa le izy nampiasaina teny amin'ny doany fa io ihany no alaina de trandrahana de atao reny comprimé fa le izy moa rehefa hoe comprimé de vazavaza izy zay fa rehefa hoe ravikaravik'azy izy de tena tapakazo ny devoly ndray zay fa tsy any devoly io ka fa tena azonao ampiasaina tsara mihitsy mila malalaka fa kosa
misy am'ireo zavatra ampiasain'ireo mila tandremana satria mora trandrahany devolony mampiasa azy tahaka le grand tas teo raha za manokana moa tsy hitako zay ambolena andreny fa tonga de alako fa solo zavatra hafa ataovy petitard rehefa tsy mety le grand tas ataovy zavatra hafa le izy rehefa ataovy an'izay fotsiny fa raha zay mantsy no azavaina eto napariva ratsika de tsy ho ampy fa farafakely aloha mba fantatrinareo kosa ny antony le zany a manjary sao de pitolo betsika ka tonga avy any an-trano ala hony tony tapatapahany am'izay tony asany tony ty grand tas no ty mitsy le misy devoly ty a de eo mavoa amin'ny fifoazana antanin' le olo am'izay fa maninona misy devoly fotsiny io e alao fa misy devoly fa tsy de na le olo raha sorena aveo hoe vo tonga avy any amin'ny zoma fanavaozana ny tapatapahany daholo ny zavatra tato an-trano tato de mety zay sa tsy mety aloha e sao tonga masika biava ty tonga de anongotongotra be an'le izy fa aleo alohany a azavaina tsara ohatran'izay manazava ny antony misy hery a mora misitony be de be izy ny tamin'ny fotoan'andro nisy tsy tsaroko moa satria zay tamin'ny fotoan'andro ny anatra ny atao hoe boky mainty de nisy tao anatiny hoe nioditra sahona raha laina de alefa ohatran'izao ny sira raha atao ohatran'izao de atao ohatran'izao de teo nalalako hoe misy herina zavatra azo trandrahana zany ao anatiny fampiasainy devoly fa tsika koa tsy mampiasa an'izay tsony satria fa manana ny raha an jesosy de tsy laiko tsony zany oditra sahony hoe oditra ina alao hoanina reny de vita zany fa ny raha an jesosy de efa ampy ho atsika zay fa alao fotsiny le izy alao moramora rehefa anao raha ianao moa no mamboly azy ka resy lahatra ianao hoe alao marina esorina atao anatin'ny trano satria mora ampiasain'ny devoly le izy a de anjaranao zay manapa-kevitra ny am'izay so ifanondrotondra hoe paster nampianatra an'izany fanalana e daholo ny tao tokotany fa resahana amintsika de tsika no misafidy aloha na anala fa raha ianao no namboly azy a de ianao manapa-kevitra amin'ny anala na tsy anala azy fa ny tiany ray aman-dreny tenena hoe raha nisy efa namboly mihitsy teo zay tsy fantatrao ny aviny fa matetika mihitsy tokoa ny vahoana raha fanidy fasana zao de ambolena vahoana amin'ny fasana de am'izay hoe tsy zao misy finoana napetraka zany tao amin'le zavatra e de le finoana napetraka ty nge raha ivavahana na ty boaty tera de fa lahazo atao andriamanitra hoe ry boaty mbata io zay de tonga amin'ny devoly raha vao mekohaka amin'io anao de fa tonga ny devoly petraka eo amin'io de manomboka eo am'izay ty de fa misy hery am'izay io ny zavatra rehetra zany rehefa hitretina famita de mitopona de lasa misy herina devoly mipetraka eo amin'io de tsara ny manala an'ireny mino angamba fa mazavazava aminareo daholo zay zavatra zay a de aloha mahita azy miala de dora moramora le izy mba tsy ampisefiany eo aminareo fa raha fa vetsika ibebaka fa ity aloha mila ampitaina maika be mihitsy ao na fantelony am'izay a ho atsika rehetra eto Madagasikara miasa amin'ny vahiny de efa mandeha mivatana amin'ny radio ty de amin'ny télé de alefa tsara mihitsy izy ty mba ho fantatrinareo itsika rehetra zay miasa amin'ny vahiny ka tsy kristianina le vahiny a rehefa aveo de mila mandroaka an'ireto zavatra ireto daholo izy rehefa aveo ny olona miasa amin'ny vahiny a zay mivavaka amin'ny ala na mivavaka koa amin'ny indonesiana indo renylay dieu siva reny a na mivavaka amin'ny bouddha de tsara ny mampafantatra ny vahoaka malagasy kristianina rehetra sy vahoaka maneran-tany a fa ry zareo mihitsy no ny teny fa ny kristianina rery ihany no mandroaka devoly eto ambonin'ny tany kristianina irery ihany a no mandroaka devoly eto ambonin'ny tany fa reo rehetrarehetra reo de mpinamana daholo fa miseho amin'ny endrika samihafa izy de inona am'izay ozy ianao antanina ky nidirako am'izany ry paster de ho azavaiko aminao nidiran'izany mihitsy amin'ity fanazavana androany ity rehefa tsy manompo an' jesosy izy mazava ho azy fa tsy maintsy manana ny andriamaniny zay topony efa nanazava taminareo tamin'ny radio any ray mandeha zay a rehefa tonga atao le olona niasa tamin'ny vahiny ny tantarany mivatana an'izany fa rehefa miala any amin'ny tany zareo a de tena mivavaka tsy ray tsirofa ny akamarony reo zany de mangataka meo firenena ho azo abadony efa nresaka anareo an'izay a de rehefa tonga eo amin'le tanàna anankiray a de tena bado mihitsy le olona atongavany eo ary nyresaka tsika tamin'izay hoe rehefa tonga eto izy a de mahagaga fa ry zareo rehefa miantso azy tsika de hoe patron zany a zareo rehefa miantso olona nakarana zany de tsy maintsy hoe patron fa aminy izy ny teny ina ilazana anareo zay ndray afaka miteny na ela na ataona inona de nareo tsy afaka mamaly fa tsika rehetrarehetra de efa tratran'izay fanabadony zay ka nilazana hoe patron ny antony tenenako an'izany a ny fifoazana anao aminjenany Madagasikara de tsy maintsy mijery an'izany zavatra facteur rehetra zany tsika jerentsika amin'ny fampotsampy de pitehatsika raha vaitsika tapahatsika oziny fa jerentsika koa ny fivavahana hafa hoe inona koa le manelingelina atsika tsy afahantsika mandroso mino a fa rehefa potokitsika tapakitsika ny ozina aminareo rehetrarehetra sy amiko rehetrarehetra de anomboka ho tonga asaintsika rehetrarehetra de androaka devoly am'izay tsika orinan'izao amin'ny firenena sy eo amin'ny tokantranontsika
fa rehefa miala ireo de volonkalan'orom-piazona ny arena kibony tany reo fa milaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy fa hipotrapotra ho azy fotsiny ny volamena ao aorianao safira mafatokotany ianao de fa mety pisy pépite d'or eny tenatenany tsy tehaka ho an'i Jesosy zany tsy mirediredy miteny anao an'izany fa mahatonga ny arena miafina tazomin'ny kalan'oro le izy de tsy avoakany raha tsy manao sorona aminy ianao de zay vao avoakany fa rehefa maty le mitazona azy pitehana ravaina mihitsy tsika koa am'izay efa mazaka arena problème tsika anie tsy mampanankarena tsika koa tsy mazaka tahin'Andriamanitra tsika e tena marina nge zany e sasany vao manam-pahefana kely masoko nahita tsy nitantaraina vao manam-pahefana kely na hividy zavatra tsy mba masoko mihitsy teo manaka mbahiny le manam-pahefana mandefa le ao hividy fanafody teo amin'ny farmasia za mitangina moto avao arina voaka le manam-pahefana hividy zavatra farmasia bareny mihitsy le lalan'io alohany vidy zavana izy zay hividy zavatra de tsy hay ve hoe nakasisiny ianao aloha na de manam-pahefana ary au moins koa tsy nampanena le zero fariny de teo ny nalalana ary amin'ny lafiny rehetrarehetra raha tsika zao ny manam-pahefana afaka andefa an'ireny daholo azoko antoka fananiana eraky ny tanàna zay mandeha de daholo tsy zakatsika mihitsy ny atao hoe manam-pahefana nino fanampeny radio ry miaiky an'izany mihitsy fa vao mahazo fahefana kely ny malagasy de ny apiatra n'iny amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy no ataony so ihany fa nisy lalàna moa zany hoe présidence zay mety ambonimbony ao ihany sisany afaka mampiasa fa taloha afaka mampiasa zero fara daholo rehefa fotoanandro any ka mijany isaky mihetsika de de makasisiny de mihetsika le zainy tsy mampanankarena atsika tsy mazaka vao lasa hiraka de za mietrehitra fa zany lehibe indrindra nonareo vao lasa pasteur de zany tsy fahazakana voninahitra sereny zany tsy mampanankarena atsika ka tapahatsika mihitsy ny oziny tsy fahazakana an'izany mba ho zaka fa elana mihitsy areto de ahitsy mihitsy ny tenin'ilay azafady fa entre parenthèse ilay vahiny tsy teneniko le vahiny nilaza hoe diso ny fivavahantsika zay manao hoe meo anain'io ny anina sahaza ho anay ianareo vendrana tsy dondrina satria ny anareo ny anina sahaza anareo an'io ihany ny angatanareo de zay hoaniko hoaninareo androany ihany no azonareo fa ny anay fa azonay daholo na ny amin'ny 100 taona na ny amin'ny 1000 taona de lainga ny devoly zany fa ny ateo hoe anina sahaza ho an'io tsy midika hoe no hoaniko androany ihany zany fa zasy ianao zao samy manana ny anina sahaza ho atsika ary azavaiko eto mihitsy zany ina ny atao hoe anina sahaza fa somary mitatra am'izay satria napaka oziny tsy fahazakana fahefantsika tsika rehetrarehetra zao le fa nitantarina an'le 4 anakefatra ny 4 voalohany de nitondra inona moa izy tsika vera zete de ny 4 faharoa nitondra zinga ary le 4 fahatelo de nitondra sio ary le farany de nitondra mihitsy zerikanina rehefa samy mifenon'le tsara fanahy daholo reo le inona moa vera zete de tonga koa le ray nasina lasopy tao anatiny de nasina koa le zinga de nasina iny koa de feno le zinga de nasina iny koa le nitondra sio de feno le sio de tonga koa le nitondra inona moa zerikanina de feno rehefa mifakahita reto mahantra kely efatra de niady mba raha tsy fanahy mihitsy lesy le bizara tao ny lavy le tsy jere eraky ny inona moa eraky ny zinga mihitsy ny lara jere eraky ny zere ny lavy lesy ty eraky ny inona moa eraky ny vera zete de nakany raha tsy fanahy ianao fa maninona jere mimenao anavy eraky ny anazy eraky ny zinga ny anazy eraky ny anavy eraky ny vera zete fotsiny mimenao de tsotra ihany na valy le mpame manao hoe tsia fa arakaraky nyzay fatra ny oetinao no amaharaka ho anao azonareo am'izay ve za mifanaoarana zany ko satria vera zete ny oetinao de tsy mazaka mihoatra ny vera zete ny oetinao iny ny anao kosa zinga de tsy mazaka mihoatra ny zinginy aminao iny izy nitondra zerikanina de zeraky ny zerikanina ihany koa ny sazany iny ka ohatra n'izany tsika rehefa manantona an' Jesosy arakarak'izay ahafahanao mamahatra ny tenanao hoe za ty ve mazaka fitahina be de ozy ny tompo io tsy mazaka mihoatra ny 50 000 par jour aloha fa vao mahazo mihoatra n'izany io de mitsilala io raha riva tsy mivavaka tsony marina sa tsy marina zany zay nge tratra n'izany efa nitantaranareo am'izany zay mivady vao mivadike vao nanao asan'Andriamanitra mba nisy tona mety 350 000 tam'izany vao azo ny 350 000 de hoe andao ki hividy lasopy de iny arivany iny de mividy paty mividy akoho kely de mividy soda voky am'izay zay avy eo nitsipatsipaka anatory zay tao an-trano am'raiky amby folo vao mifandakandaka kely ianao ve efa mivavaka ary ianao koa ngamba mivavaka de namango mifanahy hoe voty 7 alina ariary de efa tsy mahalala mivavaka tsony amin'ny alina vao 7 alina ariary dikan'izany fantary Jehovah tsy izy ny nampahantra anay sanatrian'izany fizahay mihitsy zany tam'izany io Jesosy aloha de mariny tam'izany fa tsy am'izao tsony kosa aloha aloha mifanaraka tsara tsika tam'izany
dia amin'izao vao nanomboka fatany ty hoe mazaka mihinanito amin'izay mazaka ka ny atao hoe sahaza dia hoe sahaza ny fanahinao sy ny toetsainao sy ny toeponao androany no omeny ianao mateo ianao tsy manana mihoatra an'io aloha dia tsy mbola sahazanao le izy zany aza mitongo miliardera fa sao dia anao an'olona nipoka tany andafy hoe poka le jakopo tonga dia anazy dia tapaka lalandra hoe miliardera oa tonga dia tapaka lalandra izy misy olona ohatran'izany ke mivika mihitsy voa lasa miliardera ka tsy sahaza dia izay koa zany nytiana ho tenenina amin'izay hoe tsy marina amin'ny filazana fa zay hoaniko androany ihany natao hoe sahaza fa misy aminareo reo fa meny jesosy miliara satria sahaza ho anareo le izy misy aminareo meny jesosy 50 000 satria zay no sahaza ho anareo dia arakarakitsika zany ny sahaza men'andriamanitra antsika mino fa mazava koa zay resaka izay a ny atao hoe sahaza zany dia zay sahazan'le olona amin'ny toe-panahiny satria tahaka ny anambinana ny fanahiny no anambinany any tenany fa tsy hoe ny anina sahaza zay hoanina androany ihany no hoantsika isanandro tsy zay ny atao hoe sahaza fa sahazanao amin'ny fiainana ka reo a dia mirahina ikambana amotika ny fivavahana kristianina anisan'izany hoe fanambadiany zareo marobe dia amin'izay miteraka be deabe izy a dia vetivetika dia rakotra ny fivavahana kristianina faharoa manarakaraka an'izany a ny zavatra rehetra omenantsika ianareo rehetrarehetra na minona tsy mino zay miasa mivahiny ka tsy mivavaka amin'i jesosy kristy tompo dia ny vola rehetra azonareo sy ny asa rehetra ataonareo dia voaozina daholo ary na ny vola malagasy ary misy afaka hoetiko hoe tijoro vavolombelona amin'izany fa alohan'ny izarany io vahiny io ny vola dia mitsongolika mivavaka mihitsy izy mangataka ao an'ny vola io soa ianao pitrosa foana miasa ao amin'io vahiny io a dia raha aveo izy ihany mameanao zay ilainao amin'izay tsy ampy ny karamanao a dia nitanjona na ianao angalatra satria fantatra ry zareo fa nibadiri dia tsy mandaitra raha tsy mangalatra ny olona na manodikodina zavatra ao anatin'ny fiasana rehefa tsy ampy ny vola miditra any aminao manana tendance ianao amin'le vahiny lasa angalatra nanao zavatra raha vao mangalatra ianareo ry kristianina ka miasa any amin'ny vahiny tsy mivavaka amin'i jesosy tsy tafavoaka velona zany ianao teny aminao androany zany zaraina aminao satria ny badiri dia tonga dia mandaitra amin'ny olona mangalatra sy manao ratsy mety ho azavaiko aminao angambizay le manao ratsy ny atao hoe manao ratsy zany dia hoe raha vao mbola manao amin'ny tanany fahamarinana ianao a dia tsy hitany satana zay amelezana anao mazava aminareo le izy a dia raha vao ohatra ianao zany hoe manana tendance miasa amina azafady ohatra zany ohatra karana anankiray dia satria tsy ampy ny volanao dia manana tendance amoaka entana ianao fotoana moanao n'iny ihany noela dia miara-miditra aminao amin'iny atao hoe badrisy ny asan'ny devoly rehetrarehetra dia miditra ao aminao amin'izay mifampitena mararo azy ianao misy zavatra mahazo anao foana ary tsy mahatsangan zavatra zany mihitsy ny 7 isanjaton'ireo olona zay miasa amin'ireny satria ny antony a voaozina lay vola zay nomena atsika tsirairay avy tonga dia efa misy ozina dia olona vahina anankiray izay hoe rehefa mandray an'ity tsy laiko mivavabavaka izany sao dia miantsoantso an'izany andriamanitra izany tsy tiany ny mivavaka dia nisy namety horohevitra ny asa tamin'izy ireo na manginy tompo azy rehefa mandray vola amin'ireny vahiny reny ianareo dia ataovy tsipika angeza be mihitsy ty lalàna ity a tonga dia roay dia volo ny volanareo amin'ny fotoana andraisanareo vola eo aminy aloha raha izay mandray vatakarama ianao 2 millions karamanao tany amin'ny olona io na sinoy na karany io raisinao amin'ny anaran'i jesosy ny andraisanao azy raha izay faharoa tsy resaka fitediavam-bola fa sekre mihitsy tonga dia alao eo ny ampafolo karenanareo zay rehetrarehetra tia angom-bola isy tenydray zao hoe manao fitediavam-bola zao fiangonana amin'ny teny zao satria mandeha amin'ny radio tsy ny teny hoe eto amin'ny FPVM fa hoeto any amin'ny fiangonanareo amin'ny fotoana andraisanao karama ka alanao hoe tia miako an'andriamanitra ny ampafolony tonga dia tsy mandaitra tsy ny badiri ao anatin'iny sy ny mosavy ao anatin'iny ao azonareo amin'izay ve satria tonga dia natokanao ho an'andriamanitra ny zavatra nalainao voalohany a tao anatin'le vola zay zany tonga dia io zany na fivadekana rapisy dia averitsika ndray iny amin'ny takariva dia averitsika ndray tena metsika ny olona mihitsy ny tanjona mba tsy ahantrahantra kely lava ohatran'izao foantsika mba tsy hoe mampiana-janaka dia hoay zay asa ry amin'ny any na jereny io vahiny olona esany io hoay zay asa ry amin'ny any vahiny io esany io fa maninona moa ny malagasy ny tsy maintsy hiasa ao amin'ny vahiny zay tompotrany eto ihany tsika rehetrarehetra fa maninona moa raha tsika mihitsy mamorona ny orinasa tsika misy arena ngeto amintsika eto marina ve sa tsy marina ry fifoazana zafady a fa za tena mino ao anatin'ny foko lalao mihitsy fa tsy diso a jesosy ny teny fao amin'ity fifoazana ity na aminjena madagasikara oravatsika nery mibadiri eto madagasikara ny asana mosavy rehetrarehetra sy osomeny sy osomainty zay alevina ny amin'ny varavaran'ny sosiete vao mandingana anio anao a marary ianao ary tena tsy afabela mihitsy a fa tsy maintsy tsy mety amin'ny mihitsy zany ianao manakarena mihoatra noho izy zay ihany le tanjona
fa tsika koa nefa tsy anaiky an'izany fa ifo am'izay tsika manomboka androany ary efa ifotsika nitoyany fiarahantsika eto akoatra ny fanapanaozina na mitoroandro na zoma intelo ary ty fanapanaozy ty tsy olana fa anomboka hiataka eny amin'ny firenena am'izay tsika ataketsika amin'ny anaran'i Jesosy am'izay zany reo firenena ary tsy anaiky tsika raha tsy mahita vokany za kosa Jesosy mandrapikipo masoko tena mba mino fa tsy maintsy mba hisy fiovana kely ty Madagasikara ty na rehefa tsy mba mino an'izany riza rehefa nyteny manao hoe indro tazako ny fiovany da hoanao izy totra tovelata nananefa to tsy azo ialany foko fangana miomany de hoanao izy fagagana fa tonga de ahoana le toany tonga de nitsangana tsy hoarery ny tenenan'izany fa ho antsika mianakavy azy visy laingany devolo ny fitenenana hoe raha tsy miova mpanompo samy tsy voavonjy Madagasikara tsy niteny an'izany ny baiboly zao ny lazainy ny baiboly eo amin'ny tantara faharoa toko fafito manao hoe raha ny olona zay nantsona ho amin'ny anara atsangano ny tanana zay nantsona ho amin'ny anaran'i Jesosy tongetsy any an-trano any zasy anao zao nytoyany de ho avy enery tena ka hivavaka hiala amin'ny raha tsy fanaony de ienao any an-danitra ka hanasitra nantaniny fa raha mpanompo sampy ny rasantsika iova fo de tsy iova mihitsika mianakafy fa mahantra mandrakizay tsika satria tsy ho foana ny tany tsy ho foana mpamosavy zany ny tany tsy ho foana na olona fa itsika le natsona mihitsy ane ny saitsika fa nataony devolo hoe tsy miovonareo raha tsy miova rianiny tsy miovonareo raha tsy miala fa ekeny fa ny fampotsampy de facteur anankiray mampahantra ny malagasy fa tsy milaza zany hoe rehefa tsy miova ny dadarabe de ahantry eto foana tsika tsy andry an'izany tsika fa itsika le natsona amin'ny anarana mihitsy miara-mitsangana de miara-mirona ny zanak'Andriamanitra izy ara mivoaka amin'ny alina samy teny miara-mirona ry kiala ahoana ny izy ary miara-mirona amin'ny alina koa tsika tsy ara irony tsika ne tokony iantso fanambarana zay ngene tsoko andreo talala rehetra tsy vita rery io rahalahy avy daholo nareo tena tsara de miara-miroa eto daholo tsika rehetrarehetra miara-manapatapaka oziny tsy aky tsaratsara enao ve mahay enao ve tsy mahay enao ve iraka enao ve tsy iraka zao fotsiny tanjony hoe tsy maintsy tafavoaka amin'ny fireneny tsy maintsy tafavoaka tsika mianakavy zay ihany tsisy anao koa zay hivavaka aloha fa zay ahantra kely eto fotsiny fa tsy olana zany zay anao lazarosy aloha izy aminareo teo anao lazarosy ary mahantra mandra-pahafatiny misy maniry an'izany ve nareo za pastera hivavaka fa za tsy maninana mahantra mandra-pahafatiko ary tsisy an'izany kosy fa mba samy maniry te ho tafavoaka daholo tsika amin'ny fiainana de zany anaovana zao etsika rehetrarehetra zao de tapahanareo zay asan'ny devolo samy badry rehetrarehetra zay ny amin'io de ny asan'ny kalanoro araka le resaka teo amin'ny resaka vola raisina moa zany vola mafana de inona koa le resaka anakidrasy aloha fa nisy ny raisiko tato izy vola mafana raisiny roy devoly am'izay de ny asana kalanoro teny devoly satana mosavy amin'ny badry rehetrarehetra nataon'ireo tsy de ny jina ny asany jina zay nataon'le fanompontsampy tao sy ny badry roana am'izany daholo zany misy zafady monsieur Paul fa fantatra fa miaino anao zao ranga io jamby izy amintsika miteny zao ny zavatra nataony zareo tao izay tsy fananiny fa izy koa raha tafalatsaka atao anatin'ilay fandriky misy olona mahay manova vola tany de izy any sarika ny namany hoe zaho izy mahay manova vola io olona io de nitaritiny avy ingaty fa misy olona mahay manova vola ony reto ka rehefa nandeka fitaka le izy tezitra le namany de ozy le namany hoe matoy ala zany nyantso ana de kombinaka niaraka tamin'iny izy nefa tena mivoady hoe zaho izy tena tsy nanao an'io pastera de zao nataon'le namany hoe tsy amelako fa tsy maintsy fitaiko daholo zay nanao an'io rehetrarehetra de kay ao anatiny ateo hoe rehefa manompo an'le misy an'le jina nyteneko anao sy le albadira sy le any am'zareo odiny zareo am'le resaka mampiasa courant io de zay olona rehetrarehetra miasa tamin'ny vatana ohatra za zany zao le mpamitaka amin'ny vatana na za le mangataka nangalatra amin'ny vatana tsy maintsy matiny io za zany nangalatra amin'ny vatana tao am'le vahiny ka manao an'le badry izy maka an'le boky izy any amin'ny any le fampiasa an'izay moa tsy teniko fa mandeha amin'ny radio zay de maka an'io izy de alainy am'izay de ataony amin'ny emboka pétrole sy emboka manitra am'ireny agarbati reny am'izay de atsontsony am'izay ny anaranao de ny zavatra misy misy devoly jina pitsitsika rany am'le olona de ny olona niasa tamin'ny vahiny ka nareo raha misy miasa amin'ny vahiny ka marary anareo ankehitriny tsitsitsita-panafana tratra an'io zay nareo nangalatra tany nanodikodina zavatr'olona tany amin'ny société tany de tratra ka le olona mivantana zay naka an'le izy na nangalatra amin'ny vatana na nanodikodina de tsy maintsy maty ao anatiny zay le fanompoana zay le ataony zareo am'izay resaka badria sy le resaka fanompoana an'ilay koranomasina io de alainy io de tena tsitsihany tsy ny rehetra nefa nyteneniko am'izay fa zao ny tena zava-doza ao anatiny raha za zany zao sanatria le nangalatra
dia nyzaraiko tamin'ny dadatoa tsy le voly dadatoa tsy mahalala nininina zaraiko tamin'ny zaraiko tao dia tsisy hafa belonareo rehetrarehetra ireny na inareo tsy mety sy mifato mivatana fa misy aretina mahazo anareo misy zavatra mahazoazo anareo rehetrarehetra mahazoazo anareo rehetrarehetra dikan'izany zany a tsy ny mpandray anjara mivatana ihany zany ny vo fa na mety tsy nalala renao zany dia misy vola mety raisinao zany avany tsy fantatra ao avaizako ny viana dia tratra n'le aretina ny fiainan'ny malagasy dia anisany mparitaka be eto Madagasikara daholo zay le aretina tsy fanta dia anisany fa tsy hoe zay ny tena izy fa anisany facteur anankiray ho an'ireo miasa amin'ireo vahin'ireo io nareo tsy mety tavavoaka io mihitsy ny fiainanao fa tratran'io blocage io roa ihany ny safidy rehefa hiala eo anao na soainao maty amin'ny alalan'io zavatra ampiasain'zareo na soainao migadra satria manan-karena izy ary izy ireo dia sany laza mihitsy tsy matahotra fanjakany zany rareo satria anana ny vola mikarena izy ny tompony vola makarena zany mahatonga antsika rehetra ohatra an'izao eto dia ny tanjonay ao anatin'izao dia ampianatra baiboly dia atakaranao koa hoe ay rehefa mivavaka kay dia tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny tontolo satria tahaka ny anambinana ny fanahiko no anambinana ny tenako salamo 112 lefa nyresantsika hoe hotahina zay rehetra matahotra an' Jehova fananana sy arena no ao atranony jerevo ny salamo 112 nareo fa misy an'izany eo dia hoy ny teny tompo ataoko samihafa ny amin'ny manompo sy ny tsy manompo androany tapao androany no na tsy niozina rehetrarehetra zay fantatra ao ary fa au moins mba tena le zavatra lehibe fitsangajangana aloha tsy maintsy tapahana tsika miaraka satria manana an'io daholo tsika fitsangajangana efa voatanisa teo ny le resaka teo ihany koa hoe resaka sodomisy le fanambadin'ny ina moa lasa ny vavy samy vavy teo io dia tsy maintsy tapahana ihany koa na nanao zany na tsy nanao dia ny resaka manambady mpiavana dia tsy maintsy manapaka ozony manambady mpiavana daholo tsika le lova tsy mifindry tapaho koa zay dia ny fanompon-tsampy zay nandehanantsika tamin'ny famadian-drazana sy ireo rehetrarehetra ny tanysaina teto hatramin'izay ireo tapahantsika ihany koa zay ny amin'ity androany ity ary ny ozina rehetrarehetra zay nataon'ireo zay manompo sampy rehetrarehetra teto Madagasikara reo iraisantsika ireo ny amin'ity androany ity mila fahavononana zay araka ny teny ray aman-dreny teo ny amin'izay ka ianao zany na anitrano ianao na eo mpipetrahany mila mitodika ianao hoe za Jesosy androany tena maniry mihitsy tsy maintsy tafavoaka amin'ny fiainako dia hoy tenin'ny Soanarzety atsangano ny tanàna zay nahay misandratrandro tamin'ny maraina hoe amarana koa so lava loatra izany neny misandratrandro tamin'ny maraina sisiny eny nareo atsangano ambony nareo 3-4 mba tena tiako zay neny zay raha mba teto androany fa mianatra ao izy zaho izy rehefa nandray an'i Jesosy fa fampotsampy be nisy tao aminay tao dia rehefa nandray an'i Jesosy olona avy manakaravana izy zao no nataony hoe za Jesosy tena leo fahantrana naninona hono izy ny anarako izy izy ao anatin'ny olona mila fiantrana ao am-piangonana reto avy mahantra amin'ny fiangonana dia ny sorata natao dia zao nataony neny Soanarzety fa zay ny anarana pasteur iraka Soanarzety zaho izy ny anarako za nandray an'i Jesosy manomboka androany fafa ao anatin'io ny anarako za tsy mahandry zany tsony dia hoy izy olo le tao am-piangonana hoe ka misy famezana ao anao ngere raha nisy le aka tsy mahantra tsony zao fa manana an' Jesosy vonkosena ny anarana nanomboka tokony nivo amin'ny fiainany dia zao izy nitahin'Andriamanitra zao lasa ray aman-dreny hiraka any amin'ny toboka dia ataovy mafy ny tehaka Andriamanitra ho an'i Jesosy zany dia hoy izy mantsy misy itovizany tsikesianao fa za tena niteny tamin'i Jesosy hoe leo fahantrana Jesosy tena leo an'izany mihitsy satria isan'andro 5 atao lasansy atao sakafo atao lasansy atao lasansy atao sakafo atao lasansy dia zany foana ve zany ny rahatara tsy isika ny tadiavana dia nanao veloma amin'ny fahantrana ok zay koa amin'ny anaran'i Jesosy tapatapahako amin'ny anaran'i Jesosy leo an'izany leleo zany tsy hoe iny ianao fa hanao kodetety na mely totondry fa manao ohatra n'le zanaka daly tonga dia mitsangana miala eo amin'ny ankisoa hoe raha tiany mahatonga namandry ty fijangajangany ty fitrosana lavy ty mialy atao manomboka androany dia nao resy lahatra fotsiny ala manomboka eo koa Andriamanitra dia mikosika ny anaranao any manitra fa mampiditra ny anaranao isan'ny zanak'Andriamanitra mipanakarena indrindra eto ambonin'ny tany satria voasoratra ho mpandresy itsika fa zanaka mipandresy tsy rediredy zany lazaina amintsika zany hoy atao am-piangonana taminanao alimbavaka hoe miara départ 0 tsika fantatrareo mark 36 ony ianao miara départ raha voninareo io vao manomboka androany fa vonina koa Jesosy hitahantsika sasa me fotsiny sasa mitehaka fa hita hoe tehaka ny olona tsy tena mbola resy lahatra zany tao anatiny rehefa nandeha fotoana iny tataraiko anareo iny voaka amin'ny moton voaka Mercedes hoe pasteur tahaka zay mba nanaraka anao reny nareo mitehaka tsy tonga volana tsy hita hoe makaiza tsy fantatra hoe tena resy lahatra zange ho any teny tamin'iny tena tamin'ny foko hoe tena laza taminareo départ 0 mihitsy manomboka eto tamin'izay vao mifindra tao Ambomandroso
tena tamin'ny foko rehetrarehetra mitady an'Andriamanitra ny tsongolo batita mihitsy aho. Andriamanitra Jakoba ny teny hoe tsy manaika raha tsy tahinao. Za koa androany hitady anao tsy manaika Jesosy androany a. Mampalahelo mivady aman-janako araka ny teny dadanay hinam-bilona nga mivady aman-janako ela. Renao zany Jesosy a fa tsy mihinam-bilona mivady aman-janako. Miangavy anao a raha ny fahotako a mahatonga an'izao teny ilelafako ny faladianao amin'irao foa. Inona tamin'ny fahotako ny tsy nentina velanao mihitsy ka nataoko mbola de eo mamangy ny tompim-pibebahany tomanizana. Zany le mitady an'Andriamanitra zany. Fa tsisy Andriamanitra tsy te hitahantsika zany. Zana ny vetsika de nareo faly mahita ny zanakareo hoe ifa tsy manana ny mahantra indri mbola izy any anjoana azy aleo antra tsara tsy nakaniny mihitsiny. Faly vetsika raha mahita ny zanakitsika ohatran'izany tsy faly ianao ka Andriamanitra tsy faly mahita ny olona toy izy ny teny hoe katona mipejy a mino fa tsisy alamainy zany mivoaka eto raha tena mibebaka fa hain'Andriamanitra manova ny tantaram-piainanao ho amin'ny fahatsarany. Itsangana avy hatrany tsika tonga de toraka eo anatrehan'Andriamanitra de antoraka mitsy teny bebaka na any an-trano any renao mety ao an-tsena ianao mety any am-ponjy ianao mety any an-dalana rehetrarehetra any afaka miantoraka tsika eo anatrehan' Jesosy. Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadiny ny asa nataontsika ary marina koa ny teny fanizanany mety manadiny nono fa izy kosa tsy anadino asa ianao mandrakizay. Raha sitrako indrindra ianareo de misaraka ihany ohatran'le mahazatra ao amin'le seza. Raha mety ianareo de malalaka koa ny altarantsika de atao votriny ianao mitsy reriny de ianao Jesosy de hitady an' Jesosy andreo ka eniny vadinao ianao hibebaka mifona Jesosy fa niaraka tamin'ny sarilina tamin'ny maraina te vadinao hijery anao hoe ay ianao ty zany jangajanga be mihitsiny. Fa raha mety ianareo de tia malalaka aviry olona aza menatra ny eo akaikinao fa tsy avonjy anao zany io hoe sahy mirosy de manatona an' Jesosy tena entoraka eo am' Jesosy hibebaka hitondra ny tenantsika tsiraray avy. Zany any zavatra tanjona antsika ka misy anankiray aminareo fa misy vonany amin'izay sa tonga de taritana dahoary abebaka tonga de abebaka ray aman-dreny ny amin'ity androany ty dahoary samy maka toeranareo ary malalaka ary amin'ny sisiny ary iangatahako mihitsy aza manakaiky olona mihitsy ianareo raha sitrakareo satria manjary mifampaheny eo ianareo tena hoe antoraka am' Jesosy aza manaiky mihitsy raha tsy mahita an' Jesosy amin'ity androany ty na tsika le hitondra andreo ihany koa de hibebaka eo anatrehan' Jesosy. Ory raiko zay malala tonga ao zanakao zay nania fahadala ka mifona aminao. De zany izy zany no ataontsika rehefa tonga am'izay tsika am'le hoe mamelany fahotako tonga de afaka mandoalika isika de tarika atsika ho amin'ny fibebahana ny ray aman-dreny. Ory raiko izay malala tonga aka zay nania matala tuna amina mamelani fahotako teo anatreana hari ny fahadalako azamba tsarovana. Andohalika ivavakitsika andao ataontsika veloma amin'izay veloma mandrakizay mihitsy ny fahotana zay nitondra ozina fa zay ny tena nampahory atsika vavakitsika. Jesosy tonga ny fotoana Jesosy araky ny teninao foana zay hoe manana ny fotoanany ianao ty le fotoana voatendry Jesosy efa voatendry atriny ela araky ny teninao Jesosy tsy maintsy anaovana divorce amin'ny satana amin'izay manomboka androany Jesosy. Tsy manaiky araky ny resaka teo tsy manaiky tsy anaiky tsony zay ho andevozina manomboka androany Jesosy fa izay mitsy ny vonina manomboka androany isaraka anao divorce tsy misy marimaritra iraisana tsy misy marimaritra iraisana tsony raha mbola fahotana ampy zay Jesosy ampy zay araka ny natao Petera zay ny tonon'ny Petera tao daholo amin'izay ampy zay ho Petera tena loha mitanteraka amin'izay ny tonon'ny tao daholo amin'izay ny fijangatsangana rehetrarehetra ampy zay tonon'ny tao koa ny fitsiriritana tonon'ny tao tokoa ny ajejejona rehetrarehetra ny fimamona rehetrarehetra fisitrotoka fa androany koa zay Jesosy tena hiteny ho tanatrehanao mihitsy fa ampy zay ny fijangatsangana rehetrarehetra ny karazana sodomita rehetrarehetra ampy zay Jesosy ny fampirafesana rehetrarehetra
ampy izay Jesosy, ataonay veloma manomboka androany zany, arinay amin'izay, ampy izay Jesosy, ny masinay rehetrarehetra Jesosy, ny tsirihitra, ny masinay, ny jangajanga, ny any anatin'ny fisaintsainanay rehetrarehetra any Jesosy, ampy izay, ny tongotray, nandeha tany amin'ireny sambra ireny, nandeha tany amin'ireny jangajangany ireny, nandeha tany amin'ireny karazana fanompo-tsampy ireny, ampy izay Jesosy ampy izay, ny tongotray, nandeha nanao ny tsifanao rehetrarehetra, tany amin'ny takona rehetrarehetra tany Jesosy, hitanao, nampalahelo anao zany Jesosy, anao divorce amin'izany eto izay androany Jesosy eto anatrehanao, fa ampy izay, tsy anao maromaritra iraisana amin'izany tsony izay, ampy izay ny tananay Jesosy, ny jangajanga, ampy izay Jesosy tamin'ny alalan'ireny masturbation ireny Jesosy, ifonanay to anatrehanao Jesosy, tondra fanamanam-bady teny amin'ny tananay zany Jesosy, mifona aminao Jesosy, ampy izay Jesosy, indrindraindrindra ny fonay Jesosy, ny jangajanga, ampy izay Jesosy, tao anatin'ny fonay tao, ny foratsinay Jesosy, na ny fitafinay Jesosy, na ny fomba fiteninay Jesosy, ampy izay Jesosy, manomboka androany, ny tenanay, ny sofinay Jesosy, ny sofinay Jesosy, ny eny zavatra ratsy, mankafy zavatra ratsy Jesosy, ampy izay Jesosy, tena ataonay ampy izay, bebaka izay Jesosy, androany Jesosy, ataonay divorce daholo, zay rehetra ny satana rehetrarehetra Jesosy, arinay amin'izay zany, hisaraka amin'ny satana izay, ampy izay Jesosy, mangetaetany aminao zay Jesosy manomboka androany, anonitra izay manomboka androany Jesosy, anonitra amin'izay, ampy izay Jesosy, ny tao anatin'ny vavanay tao, araka ny tenen'i Jakob izay hoe, sady miteny tsodrano izay ny manozina, feno ozina, ao anatin'io vavana io le tena mampisento, mampitaraina ny olona, ampy izay Jesosy, fanozonana rehetrarehetra Jesosy, ataon'ny lelanay, ny tsy fitiavana, ny fankalana rehetrarehetra, ny fanafitonana rehetrarehetra, zay tenen'ny vavanay, mampalahelo anao reny Jesosy, ampy izay manomboka androany Jesosy, ampy izay Jesosy, zay rehetra Jesosy, zay rehetra nataonay Jesosy, indrindra ny ozina rehetra Jesosy, eo amin'ny fiainanay, enina ny anaranay azy, zay mbola mitondra ozina Jesosy, ary zany anaran'izany, ny tadidy ny devoly, satria niarana nompo tamin'izany anaran'izany zay, fa androany miova kosa ny anaranay Jesosy, araka ny tena efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao, ka na ny anaranay ary androany dia ho tapahanay ozina, satria reny ny tena nankafiziny devoly anay, le no anarana no entinay Jesosy, tao anatina fijangajangana, tao anatina falotona, tao anatina karazana ratsy rehetrarehetra Jesosy, fa androany Jesosy, ataonay Jesosy, ataonay misy Jesosy eto anatrehanao, ataonay fanekena eto anatrehanao manomboka androany Jesosy, Jesosy, androany ary Jesosy, rehefa vita divorce zay Jesosy, nanao divorce tamin'ny satana mihitsy, na inona voatononay teto, na inona tsy voatononay teto, androany ataonay divorce, raha mbola ny satana koa, ataonay divorce manomboka androany zany Jesosy, fa androany Jesosy, androany tapatapahanay amin'izay, androany tena ongotanay, ravanay amin'izay, arinay amin'izay zay rehetra ny satana manomboka androany, ka mitondra ozina rehetra teo amin'ny fiainanay Jesosy, satria zay Jesosy, efa nomenao fahefana zay, efa nomenao fahefana, araka ny teninao ka hitsangan'izay Jesosy, araka ny teninao hoe indra efa nomeko fahefana, anitsaka mena rana sy maimoka, ary andresin'ny rehetra na amin'ny fahavalo ianareo, ka tsisy hampaninana anareo akory zany. Ko hery sy fahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy mahery-vanina azy, lohan'ny mpianatry ny fiangonana, azahoanay manapotika, tsy mananjara, tsy manafahefana intsony, manomboka androany miozina, zay nambolen'ny satana rehetrarehetra, ny kalanoro, mampahantra rehetrarehetra, androan'ilay voninay, tenay dorana amin'ny amponjaka, maisy levo, miala tsy manjara, tsy manafahefana intsony.
karazana rehetra nitsatoka sy miblocage rehetra ombotana manomboka androany tapatapahana eny antenana rehetra nampahantra sy nampahory ana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy potike lava leva may leva may anaty loha anaty saina maso rehetrarehetra any miala may alefa ardoy foana amin'ny afin'i Jehovah zany tevony satana fahantrana rehetrarehetra tevony satana amin'ny batterie tevony batterie amin'ny fiainana miala ny tevonina batterie rehetrarehetra tevonina batterie rehetrarehetra batterie roy le batterie alefa tora amin'ny afin'i Jehovah amin'ny batterie tevonina batterie sy nary batterie rehetrarehetra levona amin'ny rahan'i Jesosy avany Nazareta nareo anaran'i Jesosy miala zany zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy mahery avany Nazareta le lohan'ny mpiandro sy ny fiangonana azonay manapaka news rehetrarehetra news ny fijangajangana rehetra tapatapahana amin'ny anaran'i Jesosy tapahana amin'ny ran'i Jesosy Kristy zany news ny sodomita rehetra tapahana amin'ny ran'i Jesosy Kristy news ny taranaka moabita rehetra tapahana news ny famotra rehetra tapahana amin'ny anaran'i Jesosy tsy mananjara tsy manafahefana tapaka amin'ny ran'i Jesosy tsy mananjara tsy manafahefana intsony mitsatoka célibatera ankapijoroana rehetrarehetra tsatoka tsy manambady tapahana amin'ny ran'i Jesosy tsy mananjara tsy manafahefana intsony amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny faharimatra fimandrakizay tsy mananjara tsy manafahefana news ny fahantsana rehetra news ny atanam-bitsika rehetra news ny 0 ariary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aviana zay tapahana amin'ny anaran'i Jesosy tapatapaka amin'ny ran'i Jesosy tapahana amin'ny ran'i Jesosy tsy manambara evety rehetra tapahana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tsy mananjara tsy manafahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela tsy mahefana Nazareta tsy mahatsangany zavatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tapahana amin'ny ran'i Jesosy Kristy zany ny vola malama rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy tapahana amin'ny anaran'ny ran'i Jesosy tapaka amin'ny ran'i Jesosy tsy mananjara tsy manafahefana tapahana amin'ny anaran'i Jesosy nosy pahoriana rehetrarehetra tapahana amin'ny ran'i Jesosy Kristy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aviana Nazareta news ny tsatoka rehetra news ny blocage rehetra zay rehetra voleny satana rehetra tapahana amin'ny ran'i Jesosy Kristy zany amin'ny anaran'i Jesosy ny any amin'ny fitiavana rehetra any amin'ny tokantrano rehetra ny adila rehetrarehetra tapahana amin'ny anaran'i Jesosy linady ny lindra ny fantatsandra rehetra tapahana amin'ny ran'i Jesosy ny fanimpody sampy rehetra ny sorona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tapahana amin'ny ran'i Jesosy Kristy zany news ny vaninandro sy ny vanim-potoana rehetra tapahana amin'ny ran'i Jesosy tapahana amin'ny ran'i Jesosy tsy mananjara tsy manafahefana intsony amin'ny anaran'i Jesosy ny tsy mipaka rehetra tsy tanteraka rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aviana tapahana amin'ny anaran'ny ran'i Jesosy zany tsy mananjara tsy manafahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy news ny tany rehetrarehetra news ny quartier rehetrarehetra news ny sabatra ny sary arety mandringana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy mahefana azonay manapaka rehetra tapahana amin'ny ran'i Jesosy Kristy
tapaka amin'irany Jesosy Kristy zany tsy mananjara tsy manana fahefana intsony manomboka androany miozy ny tanàna rehetrarehetra ny tsy mihabonga rehetra tsy mihaparitra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tapaka amin'irany Jesosy Kristy zany tsy mananjara tsy manana fahefana amin'ny anaran'i Jesosy manomboka androany tsony tsy mananjara tsony eo amin'ny fiainanay manomboka androany miozy ny fanompontsampy rehetra pakta natao sorona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tapaka izany izay nampahantra amin'ny anaran'i Jesosy tapahana amin'ny ran'i Jesosy Kristy zany tsy mananjara sy fahefana tsony miozy ny kalan'olo miozy ny zazavavin-drano sy landrano rehetra tapahana amin'ny ran'i Jesosy Kristy zany tsy mananjara tsy manana fahefana amin'ny anaran'i Jesosy miozy ny sabatra mosary arety mandringana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tapahana amin'ny ran'i Jesosy tsy mananjara tsy manana fahefana intsony tsy manakely tsy manana fahefana intsony amin'ny anaran'i Jesosy tsy mananjara intsony efa levina efa may anareo tsy mananjara retsipinay ary alasaka ny afon'i Jehova andevina sy may andora anareo may levina sy may levonay amin'ny anaran'i Jesosy tsy mananjara tsy manana fahefana ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aty Nazareta kosa ny anakosehana ianareo ny anaranay izay nalainy Satana nalefana any amin'ny boky ny fahaverezana any fa androany kosa kosehanay amin'ny ran'i Jesosy androany kosehanay amin'ny ran'i Jesosy gominay amin'ny ran'i Jesosy zany fafanay amin'ny ran'i Jesosy miozina izay nataon'ny Satana rehetra gominay amin'ny ran'i Jesosy fafanay amin'ny ran'i Jesosy miozim-bava mifira vava rehetrarehetra nataon'ny olona rehetra kosehanay nataon'ny fahavalo nataon'ny Satana rehetra kosehanay amin'ny ran'i Jesosy kosehanay amin'ny ran'i Jesosy fafanay amin'ny ran'i Jesosy Kristy zany gominay amin'ny ran'i Jesosy zany fafanay amin'ny ran'i Jesosy zany fafanay zany ary atsipinay any andavaky ny elo any amin'ny farimy rehetra afo mandrakizay samy manomana ny anarany amin'izay ho soratan'i Jesosy amin'izay any amin'ny boky ny fiainana mandrakizay mba ho voasoratra ny andanitra ny anarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta anononana ny anarako androany Rafid San Igor soratana any amin'ny boky ny fiainana mandrakizay ho voasoratra ny andanitra an'izay ny anarako manomboka androany sotra Jesosy sotra betsaka Jesosy tapaka ny ozina zay efa lasa ny zavatra taloha efa tonga vaovao vita fihavanana aminao zay Andriamanitra ianao hiteny aminay hoe zanako ianao manomboka androany izay kosa iantso anao hoe Andriamanitra ianao manomboka androany mankasitraka zoky malala misaotra betsaka indrindra Jesosy tena misaotra tanterao amin'izay ary Jesosy ny teninao hoe miozina izay nitapahana taminao teo ho avadika Andriamanitra amin'izay ho fitahiana eo amin'ny fiainanao manomboka androany ho marina mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe ny Egiptianina izay hitanao androany nampitonantonana nampitondra faisana nampitomany nanala baraka anao fa Andriamanitra Jesosy kosa hiteny aminao manomboka androany tsy ho hitanao intsony zany manomboka androany mankasitraka Jesosy tanterao amin'izay ary nitsodranao Jesosy manao hoe ho tahiny ianao raha miditra ho tahiny ianao raha mivoaka ho tahina ny taranakao ho tahina ny zafinao ho tahina ny asanao ho tahina ny poketranao ho tahina ny tananao ho tahina ny aronao ho tahiny koa ny vilia fanaova-mofonao androany ary indrindra ho tahiny zay rehetra mbola kasainao atao ho tahiny ianao an-tanàna ary ho tahiny ianao any an-tsaha dia ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany any ho ataon'Andriamanitra aminao manomboka androany dia ho marina aminao ny tenin'Andriamanitra hoe hitsimbadika amin'izay manomboka androany ataon'Andriamanitra ampisambotra ianao fa tsy hisambotra intsony ataon'Andriamanitra ho lohany ianao fa tsy ho rambony ataony ambony ianao fa tsy ho ambany ary ho Jesosy aminao hoe ho fahavalonao ary ho rafy koa ho an'izay mandrafy ianao dia misaotra indrindra Jesosy anao Andriamanitra ny tera ny ajary ny voninahitra mandrakizay amen.
vavaka tsika mbola eo ihany iretsika hivavaka sotra indrindra Jesosy fa lehibe loatra ny famindram-ponao falybe zay Jesosy finoana daholo ny andraisana ny zavatra rehetrarehetra Jesosy fa ianao Andriamanitra manakare-pasoavana mahay miasa amin'ny fotoana tsy takatry ny fisainanay misy tamin'ny mpanjaka raha eny an-dalana fotsiny mena ositra dia mino izy fa mpanjaka dia lasa mpanjaka izy ka tsy nialavan'ny fotoana nataonay na ny foany zava-dehibe fa ny finoanay nandray an'izany Jesosy ingane zay zao tsy le tahaka ilay voalaza tantara teo ka dia ho tahaka ny boatiny ortana no ndraisany ny fitahianao fa dia sokafanay midanadana mihitsy ny fona iray manontolo Jesosy ny fiainanay anjakao tanteraka zany Jesosy fa marina mandrakariva ny teninao hoe ataoko samihafa ny manompo sy ny tsy manompo sotra indrindra Jesosy dia nametraka n'izany rehetrarehetra ny eo ampelantananao zay nytoan'ny asa zay mbola tanterahana ihany koa dia mba ho vonina hatry ny anaranao zany dia raha ny mandrakizay ny anaranao Masina misaotra raha io amen mioby ny fanahy fa voavonjy ny ra ny ratra ny mpamonjy no misy ny ra any Jesosy no te avotro kasakasa bata ositretrika po vonatra ny eo an'Andriamanitra irery any aleluia masina Jehova tompony maro enika mivonahany tany rehetra mipetraka kely alohantsika fa sady andamintsika ho any zay rehetrarehetra nitondra ny taratasy ka anantona mpiandro ireo izy malalaka be dehibe ireo zay no anozanantsika anazy manaraka an'izay misy fiarah-miasa raha aveo nareo dia efa satria midimy latsaka folo zao mba misy fiarah-miasa kely tiako ilaina aminareo ilainay aminareo raha mety ianareo misy fijorona vavombelona aza miantony mahatonga tsy mampijoro vavombelona lety le ohatran'izao tsy fantatra mantsy nandre le fijorona vavombelona sady tsy mazava no ndray kosa tsy fantatra le fijoronareo dia manjary sao dia anahirana le tamin'ny hery zao tsy azonareo mihitsy hoe inary resany le rangata amin'le resaka le hoe masturbation sy rehetrarehetra dia mba zavatra hoe mijoro ny teny amiko aloha nareo hoe ty pastera misy fijorona vavombelona fampiantsika dia mba zavatra efa nianona aloha le zavatra hoentina makety zay ny anankiray ny laratarbia aloha afahantsika amin'ny fampiantso 034 raha izy kely fotsiny 34 96 853 94 na misy fantaninao koa mahakasika ny zavatra renesitsika na ihany koa mandefa ao amin'ny compte Facebook eo misy Alain Hyacinthe miaramila ny Kristy zay le compte Facebook dia ny zavatra tena endrasanay reto raha misy aminareo ohatra ny asa tamin'ny vahiny na ihany koa taranak'olona andriana tany aloha tany dia misy zavatra tianareo jorona mihitsy hoe tena marina ty pastera ty zavatra mitrango ty fa zay marina dia zao ny zavatra mitranga amin'ny fiainanay dia zao ny fomba namana anazy dia ilaina angolona amin'izay reny fijoronareo vavolombelona reny afatsika manao apoy an'le zavatra zay nataotsika mety nisy tsy tonga teto mivatanareo fa nanaraka tamin'ny Facebook any an-trano any dia afaka mijoro ianareo amin'ireo zany hoe ty pasteur nandroaka devoly zay nametra tanana misy tato zao misy anakirosa telo nijoro vavombelona itsy teto fa any ivelany dia rehefa nametra tanana tamin'ny kibo koa pasteur izy dia mivoaka faroratra be le tamin'ny heriny io zany dia nisaorana ny tompo fa tena ny maivana be ato dia angony reny fijorona vavombelona reny dia misy andro anankiray tena afahana mijoro vavombelona fa zao anefa le izy tsy izay reorery mahay an'le resaka rehetrarehetra misy zavatra any aminareo tianareo ampitaina hoe pasteur ty koa misy ozina dia anisan'izany zao nameny pasteur anankiray tany amin'ny andehananay tamin'ny mery mandroso saorana anazy fa ty oziny ty tokoa tsy mety tsy voatapakitsika dia ny oziny fotoangasy marina sa tsy marina zany ny oziny fotoangasy dia tena io marina tokoa pasteur Jean-Marc avy mery mandroso ny tena zay pasteur mba ho eto ao fa io tena tsy mety afakitsika io fotoangasy io fa io zany tapahatsika amin'ny anaran'i Jesosy fa aloha le fotoam-pifoazana ihany ny teny ilaina fa io manjary lasa tsy ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra hitantsako zavatra amin'izany ianareo nisy fotoana misy fikambana zay fa fantatra hoe misy le fikrimi zay dia nisoratra anarana zay tao amin'ny USAID hoe tady fanohanana dia tamin'ny sabotsy teo angamba izy zay mosa alakamisy amin'ny talata tamin'ny valora ny fotoana ameny zareo ifampiresana resaka conférence amin'ny vatana izy io
de variana resaka teo zany andamy inona nytenenina retoreto avy nytenenina rotsaka tamin'ny valo sy telo minitra ny teknisianina ifandray am'le anina am'izay rehefa avy eo le ina moa zany le fikambanam-be tsy tafiditra ntsony refusé ny demande-nay rehefa nijerena na refusé ny demande a tara 3 minutes tamin'le fotoana ny famezana de ozy hoe 3 minitra zany a namoizantsika mety karazana financement tsy haiko zay mba mety azo tao anatin'izay anatra mihitsy zany fa neny vazaha rehefa amin'ny valo a dia amin'ny valo fa ny antsika zao amin'ny valo sy telo mbola amin'ny valo zany amin'ny valo sy dimy mbola amin'ny valo zany amin'ny valo sasany mbola amin'ny valo zao hoe amitovy tsisy valaka amle akaikikaiky atsy le tanàna akaikikaiky atsy efa ndray mandeha mamasaka tsaramaso mbola akaikikaiky eo ihany de lahatsika mihitsy a zay resaka zay de io zany a tapahantsika mihitsy oziny io de hianatra mihitsy kanao zavatra ara-potoana de mba miangavy atsika mihitsy am'ireo fijorona vavombelona ilaina sy ny fampitanareo hoe misy ozina ohatran'izao koa pasteur de fampizarana rehetrarehetra hoe tia koa zany ampiditsika amin'ny fanapahana ozina satria ny tsy hainay mba mety hainareo ihany koa raikitra sa tsy raikitra aloha e de atambaritsika taratasy be am'izay izy ao ariana hoe reto daholo rehefa mifehezina ny zavatra rehetra mba mifampizarana tamin'ny zoma fanavaozana de namiandreto zavatra anankiray reto am'izay mba mora kokoa manapaka ozina anankiray hoe hay ianao tratran'ity zavatra ty tia nahazo anao ty zavatra ty nisy olona zao ny asana de tratran'izay hoe aka congé izy a de revo aka congé izy ameno izy zao amintsika miteny zao hoe de vo aka congé izy a de tsy zakan'le tao amin'ny orinasany akany congé de efa tratrana siny an'ity sahady vo congé ny ray andro tonga de narary tao aorianan'iny de nijerena nefa tany amin'ny dokotera tsisy nininina voandroana de volony albadira fotsiny fatarina hoe iza le olona mampiasa azy inona le orinasana zany karana inona le andriamanitra ivavahana misy be de be misy karazany koa mantsy ry zareo misy bora misy Inde misy an'izao de vao fantatra hoe tia ny ivavahana inona ny andriamanitra zany a Inde ve ny andriamanitra ivavahana zareo raha Indo zany a dikan'izay zany Siva ny anarany na Dieu de misy voandroana fotsiny tonga de nandoha be mihitsy izy nefa tsy tany dokotera vonatra ho an'ny tompo aloha zany fa tany Jesosy pasteur Vidy maly efa hanomboka salama le ranabavy sy tehaka ho an'i Jesosy zany so raha kompatanana ho anao a de angatahako izy tsorovavolombelona mihitsy amin'ny fotoana mampety azy hoe tena mamono ty zavatra ty fa rehefa tsy hanompo azy ianao zany fa leritsika manao hoe za nataon'le vazahanay polyvalent sady mahay anty de oziny devoly laingany devoly fa tsy polyvalent zany ianao fa lasa andevo ianao satria rehefa tsy mamafatrano ianao fa lefa za mpamany varavara midebana isaky ny miditra ao anaty tômôbily izy za koa mpamany zao tsy fantatrao nefa amin'io fa ny asa rehetrarehetra tia ny ampanaovonanao daholo amin'ny karama zay kely anakaramany anao de zay ny tanjon'le olona mampiasa anao zany a tsy polyvalent zany ianao fa ianao zany le mahay ny zavatra rehetra de ny kristianina zany de diaviny ho atao boto inona moa zany amelona azy isan'andro tsy ekena kosa aloha zany za tena ivavaka tsika de hiaraka anakambana vavaka anankiray tsika fa Jesosy efa namin'ny teny fa Madagasikara de ho an'ny Kristy ary Kristy de ho an'ny Madagasikara de averintsika foana ny hoe tsy faminaniana diso akoriny hoe ho premier puissance mondiale Madagasikara tsy nofo zany tsy haiko nanofo anareo zany fa raha nofo zany a de Andriamanitra tsy mandainy zany mihitsy fa rehefa niteny izy de tsika no atateraka an'izany amin'ny alalan'ny mivavaka fandroantsika de voleto nitoy any amin'ny heriny a de ahafarantsika akoatran'ireo mpiandry akoatr'ireo zany de isy mpanompon'Andriamanitra eto ifanaraka fotsiny nefa zay ny amin'ny hoe ho atao larbi ve mbola ifampiresaka hoe ho atao larbi mihitsy ve de am'izay ny larbi rehetrarehetra samy mba tapaka ozina daholo sa ho atao le zoma ihany satria mbola misy tokony fampiresahana kely mahakasika an'izay mety moa ny larbi hoe ataovy larbi pasteur manambatra hery tonga de tonga larbi daholo tsika rehetrarehetra am'izay fanapahana ozina tsisy resabe anao fa tonga de manapaka ozina fotsiny raha ohatra tsy hoe tsy mety fa raha ohatra hoe misy fandaminana hoe ataovy an'le zoma ihany fa so be loatra le larbi ka tsy vita de ajantsika zoma fa afarantsika daholo ny rehetrarehetra ohatra misy ekipa miaraka amin'ny Irakambola misy ekipa miaraka amin'ny Ralahy Igor misy ekipa de zay mbola akoatranareo koa mpanapaka ozina asainay zany ka mpiandry ho avy ety am'izay zany de milahatra eto daholo tsika de hoentinareo le taratasy soratanareo eo de tapahana ozina tsirairay mihitsy akoatrin'le ozina fao be fa nitapahana teto de raha mbola misy ozina reo tiako ny hafa tena mba tapon mihitsy afa tsy vitako rery de tapahampiandry izy am'izay fotoanandro zay zany amin'ny heriny androany zany tomina manamanjakaiza de hoeto zay lay taratasy fanapahana ozina zay afatsika manatanteraka an'izay satria raha antany zao mety vitsy aminareo ihany zao nitondra an'izay tsy hagnany an-tanana zao zay nitondra an'izay taratasy anapahana ozina zay reny ianareo de nareo reny zany afaka manantinandrety rehefa avy eo fa ny ambo nitsofontsika rano am'izay aloha mba andeha hody any atokantrano ho tsy alain'ny tompo ampovely sa ahoana fandaminanareo reto
Lefa le soratany reny tonga dia dorany reny fa efa tapaka teo zay le Deutéronome 7:25 tsy mitondra ozina mody sony fa tonga dia dorany reny fa raha sitrapon'Andriamanitra moa zany amin'ny herin'ny androany dia mbola misy ndray amin'izay tsy raharay amin'izay dia tia ny adiniko teo dia tonga dia soratanareo any ny anarantsika ny anarako zay hoe Rafidson Igor indraindray reny anarana mpanjaka no nampitondray ny ray aman-dreny andreny dia soratana fa mila tapahana le ozin'le anarana dia le anarana ny anarako zay hoe Rafidson fa tsy mitondra le anaran'ny mpanjaka izay akory fa raha mitondra le anaran'ny mpanjaka na hoe taranak'andria ianao dia soratanao anatin'ilay izy le amin'ny heriny io fa le tia aloha efa tapaka le tia efa tapaka tia angonina zany reny dia dorana sisany reny dorany reny dia tiako ny afarako tonga dia vahaolana ho an'izay mbola hiteraka na anambady hiteraka dia vidio tsara ny anarana misy zao anaran'olona zay dia ikalamara ny anarany tena mara zay mihitsy ny ao anarany nefa ao aminatin'ny baibolina te hoe mara dia hoe mangidy zany dikany hoe mara mangidy mihitsy ny fiainako paster visa moa ny mara iana zao dia ka normal satria anaranao mihitsy mitondra ny fiainanao fa nomy mamy zao nomy ka rehefa miteraka ianareo dia mba jereo le anarana fa tsy malaza Ronaldinho que Ronaldinho kely na ohatra ndray fête de l'indépendance dia atao hoe isa moa ty anarany ty fête nationale misy an'izany aminama tsy fety ny anarany dia aza atao an'ireny zay fotsiny dia le olona le trano aza mitahiry zava-poana raha mety ohatra hoe dia miboty ny bebe anao tena vrai-cuire izy nefa tsy fonao nefa sady tsy anaovanao aza mitahiry zavatra efa zava-poana zany satria ianao efa tapaka ozina nefa ny tranonao mbola feno zava-poana dia ozina ihany zany indrindra reny le tavoangina whisky le tsara be reny ataontsika haingo trano ozina reny ozina zany hoe na tsara io ary kanefa tsy anaovanao tsony na tsy ilainao tsony dia esorina ho an-trano amin'izay manomboka androany vaky tsara le Deutéronome 7:25 iny tapaka ozina ianao ny tranonao koa efa tsisy ozina ihany tsony ao anatin'izay dia izay fa amin'ny heriny mbola be dia be ny zavatra ao ambary eo amin'ny heriny fa tonga dia soraty zay amin'ny heriny ray manana finoana araka ny ten'Andriamanitra teo fa efa tapaka reny dia angon'ny mpiandro fotsiny reny dia dorana omenan'le mpiandro tonga dia manantona tianareo dia dorany reny sady misy vetivetika izy eo fotsiny nareo vetivetika fotsiny jirova volombelona vetivetika fotsiny ianao aloha apirina amin'ny finoanareo dia miresaka mbola manana kely eo amin'ny 2 minitra etsika aza atao lava be fotsiny dia aza misaotra an'Andriamanitra lehibe fa afaka mijoro vavolombelona eto hivavaka sika aloha Jesosy tena misaotra anao namezanao zao fotoana sorakehitra izao androany Jesosy ny anambarako eto ny zavatra nataonao tamiko amin'izao zoma fanavaozana sy fampiorenana zao tena manaiky ahy Jesosy fa fanavaozana zao ary fampiarenana dia voninahitra ho anao rery any dia fananao masina ny ampiteny anahy eto zay rehetrarehetra nataonao tamiko voninahitra ny anaranao rery any dia amen za manko ry havana tsy dia mpanaraka an'ity aloha tamin'ny voaloha fa tonga dia tany an-trano dia henoko be le izy hoe tena miasa Jesosy dia avy eo ako misy fanamanesika namaky ty fanamasin'Andriamanitra zay inona ho any tianao ambara Jesosy dia nandeha ako dia tonga teto dia tamin'ny voaloha faharoan'le tamin'ny voan'ny fironan'ity fotoan'ity zany dia rehefa nanamasina ny rano Jesosy dia tsy afaka za manko natsoina mihitsy tamin'izay hoe tokony hijoro vavolombelona dia za tsy afaka fa manao asa tao an-trano dia ty tanako ty alohan'ny hotsobohan'ny rano tao anatiny hoe rano Jesosy dia fotsifotsy be ty dia nikipy dia niratra dozy dia amarino raha hoa Jesosy fa avy aminao dia vao niratra dia ty mbola fotsifotsy be dozy tsy afaka hoa Jesosy fa eto akaiko eto ianao eto amiko dia manaraka indray dia tamin'ny herin'ny androany foeziko le izy dia tamin'ny herin'ny androany dia misy fanamanesika be anahy mihitsy dia zao hoe ny ataoko amintsika rehetrarehetra vao any an-trano fa manomboka alatsinainy dia efa misy fanamasina ohatrany hoe manesika anahy mafy be hoe tsy maintsy mamonjy an'ity fotoana ity ny dikan'izay dia nameny Jesosy nofy tena mazava be le nofy hoe violety zany anarako dia izy hoe ty violety ty miala mihitsy le taloha fa le violety vaovao no ataoko eto dia gaga be toy izy hoe ay dia nameny Jesosy amin'izay nanomboka ny zoma
ny tena nampagagana rehefa mandroaka te voly iny dia misy zavatra te hivoaka ao anatiko ao. Dia nezahako rehefa tonga aty dia rehefa amin'ny alina isan'andro aho zany tsy maintsy mandroaka te voly inefatra ao anatin'ny ray andro akoatra ny amin'ny alina. Dia izao nanofy ahako tamin'ny herin'ny androany ny alina zavatra ohatra ny volo maintimainty no sotomiko tao anatin'ny vavako tao. Izay manko ny tiako ijoroana vavolombelona hoe tena manao vao ty sady mampiorina dia ny sotomiko tao anaty nofy. Dia izay hoe hoay Jesosy inona reny ody zany reny. Dia vita zay dia inona amin'izay nataon'i Jesosy anahy nameny dia mibebaka foana tsy fantatra aloha nareo fa ny anahy zany rehefa mibebaka dia misy teny amen'i Jesosy eo dia tena miteny mivantana aminahy izy. Dia teo dia ozy izy hoe inona ho any tianao ambara. Dia nandeha nakeny tendrombohitra ny alatsinainy dia ny ao anatin'ny saiko mandeha akany tendrombohitra za tsy mangataka nineny izany fa inona ny fifandraisako amin'i Jesosy ampitombo ny fiainana ara-panahy. Dia vita izay teny tendrombohitra dia tonga ny talata dia inona nataon'i Jesosy nameny teny atao amin'ny Ezekiel 18:30 mibebay nareo izy dia mitody dia mangatafo vaovao sy fanahy vaovao. Inona ho any tianao atao Jesosy? Mifatisoanao rehetrarehetra. Teo tsapako ihany fa misy zavatra tokony elana aty aminahy aty. Inona le izy ozy izy nareo? Le fo za manao hoe fo i pasteur tamin'ny zanatsorony te tamin'ny heriny dia nikitihany tato eniko misy manindrona ato dia foko tena le foko zany Jesosy fa tena tsy te hiteny anareo fa tena ratsy ka io fo io fa tena ozy misaotra Jesosy. Dia inona nataony? Misy fifadikanana kay ny talata teny Manjakaray mivavaka vao maraina dia makaty manko dia mivavaka inona ho any tianao ambara Jesosy. Toy izy mandeha any ianao mifady hanina. Andriamanitra mandeha mifady hanina inefatra ny tenen'i Jesosy izany hoe nanomboka talata larobia lakamisy zoma androany zany nataoko fibebahana ozy izy nareo amin'ny 12 alina ny tairin'i Jesosy. Izany hoe isan'andro amin'ny 12 alina amin'ny ray maraina ny tairiny alina tamin'ny ray latsaka tamin'ny 12 sy 5 any tairina. Inona ho anambaranao? Fa tena mibebaka adiny roa teo ary tena tokony tsy ho nitaperiko kay le izy fa tena nitaperiko fa zao hoe tena niteny izy hoe tao amin'ny inona le teny azoko iny hoe Ezekiel 48 dia tany amin'ny faraparantany hoe ny varavarany Benjamina sy izy Josefa ozy izy dia dana iny dia izany ao Jehova no ao. Taiza be ato izy Jesosy navelanao ve ny heliko nafahanao ve za Jesosy? Dia tena faly ariavana dia zao nataoko hoe androany ampahitao ny voninahitra ao ary aho hoe androany tapahanao io oziny io. Za ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra izay koa moa ny tenenin'i Jesosy hoe tsy mahazo tsika rehefa mandeha aza manao hoe iandry mpanompon'Andriamanitra fa ny tenanao aloha le finoanao. Izany foana nataoko hoe aza maika manapaka ozina fa jereo aloha hoe mifanahy anatinao hoe matanjaka ve afaka manapaka ny ozinao aminao ao. Fa rehefa nataony androany dia tena ozy androany ve le fotoana Jesosy amarino amiko ary fa mifahasoavanao mahatoy izao anahy. Dia tena nameny daholo ny teny rehetrarehetra reny teny natao rehetrarehetra reny hoe moa manadino ny zana amin'ony va ny vehivavy ozy izy reny teny rehetrarehetra reny nameny Jesosy anahy daholo. Dia sasatra manontany anazy eo hijoro vavolombelona ve za dia mibebaka teo tsika rehetrarehetra le nambara teo rehetrarehetra reny tenin'Andriamanitra reny nameny Jesosy anahy daholo. Toy izay tia ny andro zany satria ozy izy hoe voninahitra ho an'Andriamanitra rery any. Dia rehefa tena nino ariavana dia izao natao hoe nanapaka ozina teo dia sasatra ihany amantany dia mbola anapaka anatona mpanompon'Andriamanitra ve za? Teneniko anareo fa le tapaka teo inona natao? Ny nanafoanana ny Farao sy ny Egyptianina ho latsaka ny anaty ranomasina mena ozy izy. Saotran'i Jesosy fa efa tena tapaka zany ny ozina zao nambarako anareo. Rehefa misy etaetantsika mpanompon'Andriamanitra tsy moramora nitondra fiangonana any ambanivohitra hoe ram'izao hoe taonako tsy fantatra hoe inona jerenareo anahy fa lavitra ny lalana. Dia ny ao anatiny Jesosy zany maniraka anahy foana hoe maninona tsika mitrandraka manovo fa reny laingany devoly reny zao indraindray rehefa tena any hoe marina reny ary ty tena marina hoe fampiorenana fanavaozana atsika rehetrarehetra
ka ataovy izay atongavany ale azomary eto a fa tena sahako mihitsy hoe raha misy asa be areo tena hoe aloha foanako a fa ny an'i Jesosy aloha mamaka anazy satria ny tanjontsika dia maninona ataona amin'ny fanahin'olona maro any amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ataona amin'ny fanahintsika koa ho aiza ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia minsy matoky a fa zavatra rehetrarehetra nataon'i Jesosy a dia ho tanteraka amiko satria inona le tsodrano teo ny raisiko ampinoana dia izay nataoko hoe hiazaka zao hoe aza maika anapaka osina fa inona daholo fa azay nangatahako tamin'i Jesosy inona indray mampalahelo anao amiko fa tena raha teneniko anareo fa zaranao inona ty teneninao ty Jesosy a fa tena nivongivona fa zao arao a za tsy mety hitoerana io tsony fa fibebahantsika ihany fanapahana ozina voninahitra teo an'Andriamanitra rery ihany amen. Saora tompoko miady tsy maintsy misy a isika tsy maintsy miady fa isika tsy maintsy mandresy mbola mitoera-pitso ny vavaka ataontsika vavaka sy fifadikanana lehibe eto Taninanandrano a any amin'ny farany ambony any amin'ny 4e tonga valoloha manomboka amin'ny valoro ny asa teto zany dia mitoera-pitso mihitsy zany a teneny daholo ny havana mantsakaiza rehetrarehetra any amin'ny 4e ny androany zany dia misaotra indrindra tompoko a manasantsika hitsangana amin'izay fa tamana be ambony seza eo daholo ianareo makasitraka tompoko vavaka tsika dia afaka mandeha arinareo vavaka tsika misaotra Jesosy a ofisaorana ianao fa tena faly zay ary mihitsy hoe fa ilahatra mihitsy mijoro vavolombelona ao ariana kely ao ny sitrana Jesosy ao nanokatra ny lanitra ao ianao dia nitsiro ny tany sy ny andony lanitra mirotsaka ao an-trano dia atsapany hoe ny fitahiany Jehovah ny mampanan-karena ka isa ilaza mihitsy eo Jesosy hatramin'izay ny vavahako nanapahako ozony zay a tena misosa ny fiainana ao anatin'ny tokantrano ao ka dia rendretrarehetra ny pirofo fa velona ny Andriamanitra ka ofisaorana ianao manoloana ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao a dia hisaotranao intelo izay manao hoe misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany aleloia masina 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 Jehovah tompony maro enika eo mivoninahiny tany rehetra dia voarantsika miala eo dia ampy zahay isa roa telo ampy fantrana ampy zahay mifampotsampy ampy dia sady mandeha mody any manao hoe ampy zay sady mandeha ampy zay sady mandeha mody any nefa mitingana ihany ampy zay saora tompoko tainy Jesosy daholo amin'ny tananakavanana tsangany daholo a amin'ny heriny androany ataty daholo le taratasy dorany reto mpanompon'Andriamanitra reto a dia mahiny zay dia tsy miverina aminareo tsy ny mandrakizay saora tompoko sameo tahiny Jesosy ento veloma daholo tompoko mbola mandeha amin'ny herinandroany amin'ny roa ihany a amin'ny roa foantsika amin'ny herinandroany amin'ny roa ora